much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Halleluja. Tena faly ry havana malala anatin' zalira fiterahany zany mihitsy no iarabanantsika rehetra indray androany. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika rehetra indray izay mpanaraka ny fandarana amin'ny sandrata. Faly indray ny foko androany. Tafahoana amintsika rehetra rehetra. Halleluja. Isika rehetra rehetra ilay notahin'i Jehova. Ary mba tahaka ny tehiteny ihany koa androany. Tahaka ny tehindrana ny teny Elizabeta manao hoe arahaba ilay nasoavana. Ny tompo ny momba anao no asoavana isika rehetra rehetra.
tonga eto androany ry havana malala. Noasoavin'Andriamanitra isika, tanan'Andriamanitra mpanao soa, tanan'Andriamanitra mpanome soa, Andriamanitra mpanao tsara, sady Andriamanitra tena tsara no nombantsika tamin'ny herinandro iny ary. Raha ifampiaraha be tsika androany dia tena amin'ny fifaliana mihitsy satria mbola io ianao. Tsy nisy nanombinana ny mombanao rehetra. Tafajoro tsara ianao. Isika rehetra tafajoro tsara. Tsy nanombinana ny ara-nofontsika. Mbola tsy nanombinana koa ny ara-panahintsika. Nandeha teny amin'izao tontolo izao teny tsika nandritry ny herinandro. Mahafantatrao hoe fa ny devoly dia te haka ampahany tamin'ny fiainanao, na dia ampahany kely fotsiny aza no azony dia mahafaly azy tamin'ny fiainanao. Raha nisy loza fotsiny nanjoanao ka androany ianao sanatria mety niditra hopitaly, tsy maty ianao fa any amin'ny hopitaly, dia faly izy. Raha nahazo ampahany tamin'ny fiainantsika ny devoly, dia faly izy. Fa za androany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy satria tsy nisy nanombinana isika. Velona aina soma tsara, salama tsara. Mbola ndretindrentsika tonga eto androany. Marina izany iry izany ry havana. Inona Andriamanitra no azoko avaly anao? Inona no azoko omena anao? Inona no mba azoko atolotra anao? Ry havana malala, raha ny tena marina ry havana, na dia isaky ny adin'indray azontsika hiteny an'izany ry havana malala. Tsy ho voavalintsika ny nataon'Andriamanitra tamintsika. Ny isan-kerinandro tena ela. Fatao anatin'izay herinandro izay, betsaka ny olona tsy nahatratra ny andro androany ity. Tapitra teny an-tenany herinandro ny fiainany. Mety tapitra teny am-panombohana ny herinandro ny fiainany. Eny, mety tapitra saika mba tonga hatramin'ny farany herinandro ihany, fa tsy nahatratra an'izany. Fa tsika, ry havana malala, dia tsika hisaotra an'Andriamanitra indray androany. Novonjena ianao io. Novonjena daholo ny mombantsika rehetra matoantsika mbola tafavoaka eto indray. Tafavoaka velona tsika. Novonjena ny nofontsika. Novonjena ny fanahintsika. Tsy navela nisy nakasikasika antsika mihitsy. Andreto tsika, haleloia. Tonga soma tsara eto amin'ny hery sy ny tanjaka, amin'ny fahasalamana. Vita ny zavatra natao, notantanin'Andriamanitra nandritry ny herinandro. Haleloia. Notolorany saina na nisy nilana ho an'izany. Raha tsy nisy nitolo-tsain'Andriamanitra tsika, tsy tafitatsika ny herinandro iny ry havana malala. Fa tena nilaintsika Andriamanitra nanolo-tsaina hatramin'ny zavatra kely. Nilaintsika Andriamanitra nanoro atsika betsaka ny zavatra tsy haintsika tamin'ny herinandro iny. Fa nilan'Andriamanitra tsika, nanoro atsika, nanoro lalana atsika ry havana. Tsy ho aro antanitsika olona daholo ny havana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Hatramy kely indrindra ve dia andeha an-tany olona tsika ry havana malala, mba reraka koa ny olona. Fa isika ry havana manana mpanolotsaina miaraka amintsika mandavanandro andro aman'alina, manoro atsika izay tokony atao, mampianatra atsika, mananatra atsika, mitsinjo atsika, manazava ny lalantsika, manasitrana atsika raha marary. Mijery ny fiainantsika akaiky dia akaiky, tsy malalavitra atsika, namana akaiky. Aleloia. Fitaraina atsika raha tokony nitaraintsika tamin'ny herinandro iny. Androany tsika tonga eto, andeontsika mba hitodika amin'izany namantsika akaiky izany. Dia andeontsika androany hitera azy. Andeontsika androany hanolotra ny fotsika ho azy hisokatra eo anatrehany. Ahitany aminy hoe Jesosy eo, ity indray ny foko tianao. Za Jesosy, tena tianao aho. Za Jesosy, mitsaoka ny anaranao aho. Za Jesosy anajanao aho. Haleluia.
Ianao fiainako, fifalivo, fahasambarako, tompotsika. Ianao no fiainako, fahasambarako,
Menina Jesosy tena tiana ianao Jesosy tena mifonay nirana an'izany hery izany ary maro raha ny teninao raha ny teny manao hoe any amin'izay toerany arena anareo ho ianao no itoeran'ny fonareo fa marina izany Jesosy arena eny anatinay any mihitsy hoe tafatoetra aminao ny fonay satria ianao no arenanay fiainanay engenao Jesosy fahasambaranay tokoa anenao hoe tena fifalianay engenao hoe fanantenanay ianao ny zavatra rehetra anay ao aminao ary tena marina fa ianao no arenanay ianao ny fanananay ao aminao ny fonay ao aminao ny aminay rehetra satria ianao ny lehibe indrindra aminay Jesosy ambony indrindra aminay ianao ary tsy tianay atakalo ninninina tsy tianay mihitsy Jesosy rehefa misy fotoan'izay tena sahirana mafy amin'ny fiainana ranofonay eto betsaka ny zavatra erehan'ny saina sy erehan'ny loha misy fotoana tena kely ihany sisany mba fotoana afahanay omenanao afahanay atokana ho anao fa tena rena any anatinay ihany fa tsy milamina ngeza Jesosy tsy milamina ny fonay tsy milamina ny sainay ny fanahinay satria ianao no arenanay tahaka ny olona manana arena be zavatra tena sarobidy be raha misy olona Andriamanitra manana zavatra tena sarobidy aminy eto tany dia tia no jerena foana iny tia no verifiana foana eo ve iny zavatra iny nakaizy iny tia nitazatazamina foana iny fa mihoatra lavitra noho izany Jesosy nitiavanay ianao izay koa nge Jesosy tia mba ho eo aminao fory izahay saingy mbola betsaka ny zavatra manahirana Jesosy erehan'ny saina androany izay mba manam-potoana fahanay mitokana ho anao Jesosy malalo atokanay ho anao izao fotoana izao atokanay isan-dratanao izao fotoana izao ny androany ariva mandra-patonga ny rapitso ariva tena atokanay ho anao Jesosy tsy anaovanay zavatra hafa tsy erikerehan'ny saina ihany na zavatra maro be tsy hitadiavanay vola Jesosy malalo fa hitadiavanay ianao ilay arenanay sy fanananay sarobidy indrindra aminay tsy fonay maminay ianao Jesosy tena maminay ianao Halleluja
misaotra an'Andriamanitra ve ianao ry havana malala? Fa marina amintsika izany iry izany. Isika rehetra ry havana mifoto koa tsika ny maraina dia efa soavan'Andriamanitra no manaraka antsika. Misy olona any mba fantatrao vao mifoha izy ny maraina sady efa tsy mahita torolony ny alina satria hampahorian'ny fanaratsy, hampahorian'ny fahotana, efa zara raha matory ny alina. Fa vao mifoha koa maraina dia mbola faharatsiana koa ny manaraka azy, mbola ozona ny manaraka azy, mbola fahotana ny mialo lalana azy. Mampalahelo ange zany ry havana malala e. Fa tsika ry havana matory tsika ny alina dia manaraka antsika hatrany ampandrianantsika any fa soavana sy famindrapon'Andriamanitra. Mifotsika ny maraina, aleloia. Afaka tsara mihitsy ny avizanana rehetra mandritra ny alina satria tena natory tsara. Tsy mba nisy adi-tsaina, tsy nitomany ny fahoriana talohan'ny natory. Matory amin'ny alina tsy misy na dia nofo ratsy azy. Betsaka angery havana ny olona vao mikipo ny masony dia manofo mahita bibilava be dia be dia mampatahotra. Manofo mahita zavatra mahatsiravina dia matahotra foana dia taitra be dia mitsamboatra amin'ny alina dia misy fotoana tena taitra mihitsy dia mitsangana. Ry havana malala, satria tsy mba fahasoavana sy famindram-pony manaraka ny olona. Fa tsika zary havana tena tsaroko mihitsy, na izana ny vadiko na ireo zanako ireo, tsy mbola tsaroko izany hoe nanofo ratsy izany. Tsy mbola tsaroko izany hoe zahay tena hoe nanofo ratsy amin'ny alina. Tsy misy izany, tsy misy hatramin'ny vavahanay ry havana malala. Manofo ianao dia manofo zavatra mahafinaritra ianao, dia faly ianao, dia vao mifoha ianao maraina sady faly ianao mifoha satria natratra ny andro vaovao, fa mbola faly koa ianao mieritreritra an'ilay nofinao tamin'ny alina. Aleloia. Dia indray mampitombo ny fifalianao dia miatrika ny tontolo andro ianao tena renao mihitsy hoe Jesosy azany fifaliako manana anao e. Sambatra nge za Jesosy. Zany havana malala dia olona tena tsy mba te mivoaky ny trano izay zaho. Za tena ato trano ato foana. Matoa mivoaka dia mandeha maka mpianatra dia manatitra mpianatra dia manao korsy dia miditra ato trano indray aho. Dia ny andaniko ny androm-piainako dia ato trano ato. Dia indraindray misy olona mahita anahy ato trano foana dia ny olona indray mety tsy mahazo aina hoe dia ianao ve dia tsy mba mivoaka mihitsy. Maninona raha mba mandehandeha mba mijerijery zavatra mba mivoaka ry mivoaka tsia. Ry havana malala, za manana zavatra tena arena miaraka amiko ato trano ato. Sambatra mideran'Andriamanitra, mivavaka, mihaino ireo fiderana. Tsy foiko mihitsy. Ary zany ny fotoanako tsy mba tiako lanilaniana amin'ny zavatra hafa zany hoe lanilany foana amin'ny tsidevatra tsy dia misy antony. Fa ato trano ato tena mahita fifaliana. Ny olona mieritreritra hoe mijanona ato trano ato aho ve satria maninona? Za ve mijaly? Za ve tsy mahita ale? Tsy ry havana malala, tena mahita ale aho. Ary raha hivoaka dia tena be dia be ny aleako. Fa za tena misafidy mihitsy aho hoe Jesosy inona moa? Hoaiza moa za? Tsy efa hitako ve ianao? Tsy efa manana anao ve za? Tsy efa sambatra ve za? Aleloia. Dia tena feno ny fiainako ry havana. Tsy mba misy zavatra banga zany ny amin'ny fiainako. Sambatra ry havana malala. Ianao koa tokony sambatra ianao. Manaraka anao ao anatin'ny tokantranonao ange ry havana misy fahasoavana. Misy fifaliana ange ry havana. Betsaka ny olona na dia nijanona ao anatin'io trano io aza tsy tiany. Tsy mahafinaritra azy. Matahotahotra zany izy rehefa mijanonao raha vao izy rery. Nisy olona ohatr' izany tena ndresaka taminay mihitsy hoe za ozy izy raha vao za rery ny atao trano. Ny tranony amin'io tsara tarehy. Trano be. Fa
fa matahotra izy ry havana malala. Raha vao mijanona rery ao an-trano izy lasa daholo ny vady aman-janany dia indraindray misy zavatra mamangy anazy ao, dia matahotra dia miororo. Dia rehefa tonga io zavatra io dia lasa izy mitsoaka any an-tokotany. Dia mivoaka eny an-tokotany eny izy dia ohatrany hoe eny izy dia miafaka misy vonjen'olona raha ohatra ka mikikeny na ohatran'izany. Dia tsy mahajanona ao an-trano mihitsy fa mivoaboaka foana. Satria tsy tiana mijanona ao an-trano. Tsy ny fanaka ny ratsy. Ny fanaka tena tsara tarehy. Ny trano tena mahafinaritra. Fa saingy indrisy ry havana. Tsy mba fahasoavana sy famindram-pony manaraka azy. Fa tahotra. Ry havana malala. Za tena tsapako hoe sambatra. Vezivezy ato anatin'ny tokantranoko ato dia tena reko hoe Jesosy eto angenao feno fifaliana ny foko ry havana malala. Aleoko lavitra mijanona ato. Tsy mahita fatafitinana ny ivelany any ahy. Misaoran'Andriamanitra tsika rehetra. Izay afaka mba manana fotoana tahaka an'izany. Ao anatin'ny tokantrano ao. Haleloia. Misy fanatrihan'Andriamanitra ao. Misaoran'Andriamanitra. Fa asan'Andriamanitra lehibe sy mahagaga izany ataony eo amin'ny fiainantsika izany. Tianao ange Jesosy. Ary isan'andro ianao mahatsiaro mihitsy hoe tsy rery ianao. Misy henonao mihitsy hoe misy personne anankiray ao tena miaraka aminao. Misy fotoana ohatrany ianao rery ny ato an-trano nefa ianao miresaka. Izany fa na tena ohatr'izany miresaka dia miresaka amin'ny Jesosy. Jesosy ihany ny resahako ato. Izay s'izy no miresaka ato dia mivezivezy aho dia miresaka Jesosy le hanina ohatr'izao. Jesosy le izao. Dia tena renao mihitsy hoe tsy rery ianao. Manaraka anao eny izy. Miaraka aminao eny izy. Haleloia. Satria tiantsika izy ry havana. Nahoana tsy soarako an'Andriamanitra ny amin'izany? Fa soavana izany. Tsy tokony ho antsika fa nomena antsika ry havana malala. Haleloia. Ndao tsika androany hisaotra an'Andriamanitra. Ndao tsika androany hidera an'Andriamanitra. Fa tsy misy to azy io Andriamanitra io. Tsy sazo ampitahina amin'io ary tsy sazo hoharina amin'io. Haleloia. Misaotra Jesosy malala. Misaotra Jesosy. Haleloia. Tua
Halleluja. Jehovah ny mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro, rahona sy azipito no manodidina azy, fahamarinana sy fitsarana ny fanorenany seza fiandrianany. Misy afo mialoha azy, ka mandevona ny fahavalo ny manodidina. Mahazava izao tontolo izao ny elany, mahita izany ny tany ka miororo. Ny tendrombohitra miempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehovah, dia eo anatrehan'ny tompony tany rehetra. Ny lanitra maneho ny fahamarinana, ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Aoka ho menatra izay rehetra manompo sary ny zavatra voasokitra, sy miarahaba tena ny amin'ny Andriamanitra izy. Miankofa eo anoloan'i Jehovah ianareo Andriamanitra rehetra, Ziona mandreka faly, ary ravoravo ny zanaka vavin'i Joda. Noho ny fitsaranao Jehovah, fa ianao Jehovah no avo indrindra ambonin'ny tany rehetra, efa avo ambonin'ny Andriamanitra rehetra ianao. Ianareo izay tian'i Jehovah, mankahalany ratsy, miaro ny fanahin'ny olony masina izy, ary mamonjy azy amin'ny tanany ratsy fanahy. Ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina, ary ny fifaliana ho an'ny mahitsy fo. Mifalia amin'ny Jehovah ry olo marina, ary miderany anarany masina. Halleluja. Amen.
Hallelujah. Halleluja. Mirafy raha mbao vao an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanàna ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany ny famonjena. Jehova efa nampahafantatra ny famonjeny. Teo imason'ny Jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamantsika ny vazatany rehetra. Nioby ho an'i Jehova ary tany rehetra. Velomy ny oby ka mihira. Mankalaza ny Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny fiofirana. Amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka mioby ao anatrehan'i Jehova mpanjaka. Aoka irondrona ny ranomasina sy rehetra ao aminy. Izao rehetra izao dia sy ny mponina eo aminy. Aoka itehan-tanana ny rika. Aoka hiara-mioby aminy koa ny tendrombohitra. Eo anatrehan'i Jehova fa avy hitsara ny tany izy. Hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy. Ary ny firenena amin'ny fahintsina. Mirafy raha mbao vao an'i Jehova. Mirao an'i Jehova ary tany rehetra. Mirao an'i Jehova misaora ny anarany. Lazao isanandro ny famonjeny mahafaly. Hambarao any amin'ny Jentilisa ny voninahiny. Ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Halleluja. Amen. Misaotra anao zay Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy malalo. Misaotra anao zay Andriamanitro. Engany izao fandarana misandrata izao Andriamanitro. Mba hiparitaka any amin'ny Jentilisa tokoa. Ka ilaza ny fahagaganao, ilaza ny famonjenao, ilaza ny fahalebiazanao. Manandratra anao tanjona eto Andriamanitra. Hanandratra anao amin'ny fomba rehetra, amin'izay rehetra azonay atao Jesosy. Amin'ny hira fiderana, amin'ny vavaka. Misaotra Jehova Andriamanitro. Misaotra tamin'ny fotoana nafahana niaraka teto indray androany. Fa lehibe loatra aminay izany. Kely aminao Andriamanitra satria tsy mahalaza ninninona akory raha mihoatra amin'ny voninahitra sy ny fahalebiazanao. Fa aminay kosa Andriamanitra, misaotra anao satria lehibe aminay ny fahafahanay tonga teto androany. Enina dia ny fahafahanay mba manandratra an'izany anarana masinao zany azy. Fahafahanay mba manonona an'izany. Fahafahanay mba manandratra an'izany, midera an'izany anaranao masina izany Jehova Andriamanitra. Zava-dehibe aminay izany. Misaotra Jesosy. Petrakay aminao toy ny fandarana rehetra eto androany. Petrakay aminao zao andro fitsarana izao Jesosy. Aoka ny fanatrehanao ialoha. Aoka ny fanatrehanao ombanay tsiray avy. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra betsaka fa nanaiky ny sandratra teto indray ny anaranao. Voninahitra ny eo anao reriany. Halleluja. Amen. Zay ny fotoana niarahantsika teto androany. You deserve all the glory, Yahweh.
Alleluia, mankasitraka n'Andriamanitra sika amin'izany iry zany a, dia mila fanakasika anao zany iry zany satria dia tsika rehetrarehetra hoe dia tokony mihira amin'izany iry zany daholo angamba satria dia efa samy nanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe sy mahagaga avokoa isika tsirairay avy. Miarahaba antsika rehetrarehetra dia tahiny tompo daholo ary tsika faly be mahita anareo faly be mahita indray anareo amin'ity androany ity sotra mampino tsika tanatin'izay fandarana misy andrata zay dia Andriamanitra manankirepasoavina ny amaly fity azy tamin'izay asan'Andriamanitra lehibe izay nataony teto izay tahiny Jesosy Zony-Bevin'Andriamana anjara Marina Tiana Angelina Diamant Andrina Suzelle ny Anamaenso Ingridina Rodriguez Soameva Tina Rakoto Arzaka Razana So Sylvie Selina Rosemina Rana Bavy Mihaja Kadaka Malala Lina Artizan'Andre Madagasikara Itody Raonzo Erika Raka faly mahita anareo Koda Leonie Jonatana Rala Alain ohatrany tsy mety ny tsy hanonona ny anaranareo la Antony Rina Zamina Kamaladiny Jesosy Tojo Jesosy mandrakizay alleluia Angelina Diamant Rodine Marie Tina Rakoto Arzaka faly be misy mahita anareo ary matoky fa ifampahereto indray tsika amin'ity androany ity vity ny tapany voalohany mbola misy adindray sasany rahantsika eto manomboka eto asy ny adindray latsaka mbola itoy ny fotoanantsika hitra mivavaka fiambenana isika miloha zatrehtra anao milohany anoizatsika ny fotoana sy ndresadresaka rehetrarehetra isan-karazany andao aloha tsika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pilatan'Andriamanitra andao ampandrotsika ny anabavitsika Selina Rosemina na Ida Rosemina izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanamboana amin'izao vavaka fiambenana izao. Avy eo moa dia mampionana ny hitondra toritely eto dia za mamelabelatra dia avy eo hivavaka amin'ny firenena ranabavitsika hitanareo izy raha rehefa tsy felina rakody dia lizatsy ala dia fahombiazana fitahiny dao ary tahiny tompo ary ranabavy Rosemina anao ny fitenenana. Tahiny tompo isika rehetra, tahiny tompo Bastiako. Inatra ho an'Andriamanitra irery any ary fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy. Koa raha tonga eto isika dia misaotra sy mankasitraka ny tenanareo tsirairay avy ny tenako. Satria mbola mahatsapa fa voavonjy isika ary mbola tsy nariany Jesosy raha tonga eto. Hiaino sy handray ny teny masina avy aminy, fampaherezana sy fikazana ara-panahy. Koa andeha ary isika hivavaka alohan'ny enona ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Tompo Jehovah Andriamanitra ray ny masina malalo, Jesosy Kristy, ianao no menay voninahitra eka, ianao no iankofanay, ianao no iantsonay, ianao no izaranay ny vetsivetsipronay. Ankehitriny dia misaotra makasitraka ny famondraponao rehetra satria olona tsy tanteraka izay olombelona no famandra. Feno ny tsy fahatezana nefa noho ny avy amin'ny ranomasina mahery Jesosy dia mbola manana tokony anay izay fa tsy hanary anay ianao ary hamonjy anay foana. Mankasitraka Jesosy, misaotra Jehovah ray malala ny famondraponao rehetra. Koa raha nio hiaino ny teninao izay dia andray izany amin'ny fitsikina, amin'ny fitiavana, amin'ny fifaliana rehetra tamponay.
ho andray izany ho tazominay ary ho raisinay eto am-ponay. Misaotra makasitraka Jehovah Rainay Masina Malalo, dia raha voninahitra ny anaranao masina. Halleluia. Amen. Misaotra Jesosy. Amen. Halleluia. Mankasitraka ranabavy Rosemina, tahiny tompo ianao dia mahereza hatrany hatrany amin'ny asan'Andriamanitra, dia tahin'ny tompo hatrany hatrany any ianao dia Jesosy hamaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto indray. Halleluia. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika fa mbola hihaino hira ray aloha tsika. Efa nihaino hira foana tsika teo fa mbola sitsika hira anankiray indray aloha iomakomanantsika amin'ny ten'Andriamanitra satria efa nisy fotoana narahana teo mety mba mila maka toerana kely ianao maka baiboly hiditra amin'ny ten'Andriamanitra isika dia menofinaritra tsika rehetrarehetra hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Halleluia. Amen. Tasoary. Halleluia. Batsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra dia menofinaritra. Amin'ny herin'ny androantsika ny programantsika dia izao. Amin'ny herin'ny androantsika dia hiditra amin'ny fampianarana ny Paska, toriteny spesialy Paska zany amin'ny herin'ny androany. Halleluia. Dia tonga avy isika rehetrarehetra na dia efa isa-taontsika manao fampianarana Paska foana. Dia amin'ny herin'ny androany ny toriteny spesialy Paska manasa anareo rehetrarehetra. Dia ao aorianan'izay amin'izay amin'ny herin'ny androany ianareo rehetra izay hiaraka anao Paska aminay dia miditra amin'ny manao MP amiko, miditra MP amiko dia misoratra anarana dia ampidiriko anaty grupy Paska 2023 Aki Radio dia ao tsika no miresadresaka mifampitafatapa sy ny sisa. Ny sabatsika dia efa miaraka milomano anaty commencement ary ny talata kosa ifo alarobia, ny 4 avril ifo 5 avril isika dia anatotosan'ny Paska ara-baiboly Paska izay nitandreman'i Jesosy, nitandreman'ny mpianatra, nitandreman'ireo Mosesy. Halleluia. Amboary ny fotoananao amin'io. Amboary ny fotoana fa zava-dehibe ny fitandremantsika Paska. Ho Paska famonjena, ho Paska fandresena, ho Paska hanavahana Andriamanitra anao ny ho Paska tena miandrandro tsika amin'io miandrandra zavatra kezabetsika ao anatin'io Paska. Ho Paska hanasitranan'Andriamanitra anao, ho Paska tena ivoahanao epitano amin'ny ranomasina mena. Halleluia. Ho Paska hanadiovana ny fahotana. Anaisantsika famonjena. Alimbavaka io ny alatsinainy talata ifo alarobia. Alimbavaka ny Paska. Zany hoe amin'ny fotoana io tsika dia tsy misy ny davaka fiambenana. Fa tonga dia ny anaty Zoom isika no mikonikonina irery ao. Halleluia. Taka ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia samy tao an-tranony tao amin'ny tany Egypta, tao amin'ny tanàna atao hoe Gosena, tao no nitandrina Paska, tao anatin'ny tokantrano ny tsirairay avy nisa tokantrano. Dia mba io ny tokantrano kely hitandremantsika Paska amin'io ao anaty Zoom. Halleluia. Tsy hanao live tsika amin'io. Tsy hanao live tsika amin'io. Ny zanak'Israely tsy ny Egyptianina koa nanao Paska. Izay koa tsy hanaovantsika live amin'io. Mahasoa antsika kokoa ny mitokana ny anaty Zoom hany isika. Za moa tsy manana eto farananana dia mba nalefako aminareo hoe ohatrosy ny ahoana moa asy ny jerena sy ny sindra mahita ohatrosy ny ahoana moa isika rehefa ao anaty rehefa any ambadika any no mivavaka. Ohatrany tsy misy ato fa raha nisy dia nampianoko kely nareo ampahany kely
ohatrany ahoana moa tsika rehefa mivavaka ao ambadika ao fa mahafinaritra ny mihaino atsika rehetrarehetra mivavaka toritory foa ao anaty commencement dia ohatr'izay koa nataontsika anaty pasika ao anaty zoom moa zany tsika dia mampiditra zoom zany ianareo dia ao anaty zoom isika natateraka an'izany tainy tompo Andrina Suzelle, Erika Raka, Ito Dramoso, Yama, Elisa Tiala, Razana Monika, Ratarina Marie Charline, Niana Mayensu, Suameva, Tina Rakoto Arzaka, Vanara Pectoria. Ora si chiama tenandriamanitra. Ity tenandriamanitra ity tenandriamanitra hita mampionina ho maty ao anaty vavaka maraina. Ianareo izay nihaino vavaka maraina maty dia fanaheno azy. Fa izaho kosa androany hitondra famelabelarana. Ka dia mino finaritra tsika rehetrarehetra dia rehefa avitsika miona. Alleluia. Amen. Mino fanianany ilan'izany tsika tsy hamelona intsony fehefafay Jesosy amin'izay. Alleluia. Amin'izay nandehanantsika tamin'ny tsy fahalalana ny havana. Fa efa fotoana izao rehefa tena fotoana fiverenantsika ao an-tranon'Andriamanitra indray. Mijery ten'Andriamanitra tsika ifampahelezantsika indray androany. Any amin'ny Lioka no vakitsika. Alleluia. Ilazana tsara amin'ny Lioka toko fahavalo dia andinina fa 3:30 no vakitsika androany. Lioka toko fahavalo andinina fa 3:30 ka hatramin'ny andinina fa 9:20. Tantara rehefa haintsika loatra mihitsy izy ity fa rehefa mpahelezantsika indray izy androany. Lioka toko fahavalo andinina fa 3:30 ka hatramin'ny 9:20 dia tsy nakory izany fa tantaran'ilay vehivavy anankiray izay nitsidra na hoe nandeha rano nandritry ny 12 taona. Alleluia. Vakitsika ao tena anaran'i Jesosy. Hoy Solamandry hoe nansitrana Jesosy ilay vehivavy narano 12 taona sy ny nananganana ny zanaka vaviny Jairo tamin'ny maty. Ny anaran'i Jesosy. Ary misy vehivavy anankiray narano 12 taona izay efa nandalo ny fananandrehetra tamin'ny mpanao fanafody. Nefa tsy nisy nasitrana azy akory. Dia nakao ivony Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra viavy namany. Ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza moa no nanendry aho? Ary rehefa samy nandahy izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany, tompoko, ny vahoaka betsaka mifanendy ka mifanezina aminao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry aho fa fantatro fa nisy elo mivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitana vehivavy fa tsy tahako nazy izy, tena angotra izy ka nanao aminy sady nakeo aminy sady nikohaka teo anatrehany. Dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitranany niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finonao no nahasitrananao, mandehana soa tsara. Amen. Vehivavy anankiray izay tena anisan'ny olona tena nanam-pinoana sady be finoana tantarato Baiboly ry havana malala. Ary voalazany tena Andriamanitra fa rehefa nandeha raha io vehivavy io nandritry ny 12 taona dia efa nandaminy ny fananany mitady fanafody dia tsy sitrany fanafody fa inona fa mbola mihinana fanafody mitohy ny traitement mitohy ihany koa ny mety finanana zavatra mahabe raha. Izany soamefa izao mampantatra tsara hoe inona daholo ny zavatra mampabetsaka raha sakafo. Mety misotro jus de raisin foana, mety mihinana beteravy, mety misotro mihinana karaoty, tsy haiko voatabia. Isan'andro tena hoe tsy atao ambanin-javatra ny sakafo. Fa izao le raha misy ihany. Izany hoe misy tonga ihany zany, misy miforona ihany, misy raha vaovao tonga ihany fa lasa foana. Tsy mety mijanona, mandeha foana. Manao hémorragie dia isan'andro isan'andro mandeha foana io raha io. Iama saika fiainantsika fiainana amin'izao andro faran'izao mihitsy. Be mihitsy ny olona tena miezaka mitady vola ohatra na tena hoe mitady lalam-bola be ny olona fa ohatra ny mameno kitapo-goaka. Misy ihany le vola hita ihany le izy fa le fivoahan'le izy koa tena
tsy takatry ny sainy dia misy hémorragie. Misy olona mety misy hémorragie ny tokantrano, efa miezaka ihany manao izay fomba rehetrarehetra ampilamina, atao daholy, manao manjamanja madama, atao tsara ny sakafo, milaza teny mamy, le tokantrano mitsangana eo ihany, mpivady ihany, ankohonana ihany, fa tahaka ny mamengy tapogoaka, dia grobaka ihany, tsisy ninina mihitsy le efort rehetrarehetra atao le raraka tany daholo izany no dikany io le zavatra rehetra atao raraka tany. Matoy raha io vehivavy io raha nitsidrana nandritra ny 12 taona misy raha foana zany izy, satria raha olona hoe tena ritra milany dia efa maty io vehivavy io, fa ny zavatra hoanina mampisy raha anazy, fa le izy manino tsy mijanona fa mandeha. Misy fahasoavana zany tsy mety mijanona fa mandeha. Tadiavina le zavatra fa mivoaka raraka tany daholo. Izay ezaka rehetrarehetra tao dia raraka tany. Tokana ny zavatra tao anatin'ny sain'ity vehivavy ity, rehefa fantatra izy fa nandalo amin'ny tanàna misy azy Jesosy, izao ny zavatra tao an-tsainy, tsy maintsy manendry an'io lehilahy io aho. Izay ny tanjony. Ary ny sakana teo amin'ity vehivavy ity rehefa namalala tena maro be mihitsy. Sakana voalohany aloha, raha vakitsika nandiny voalohany tamin'ilay Luka andiny fa efapolo azafady tamin'ilay Luka toko fa 22 dia ohatr'izao. Ary no tafavelona Jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka, fa niandry azy avokoa izy rehetra. Vahoaka be dia be zany. Ery ambany dia misy mihitsy hoe fanizina ny vahoaka. Voalohany indrindra aloha zany sakana an'ity vehivavy ity ny heriny. Ahoana rehefa namalala mafahany tsy antso an Jesosy na hitazana ery alavitra fotsiny fa tena manam-paniriana mihitsy hoe za ndray dia tsy maintsy mikasika an'io lehilahy io aho. Na ny lambany fotsiny na ny tsonitra avy amin'ny lambany fotsiny tsy manana fa za fotsiny tsy maintsy mikasika. Any aloha dia efa sakana marefo izy. Sakana faharoa maloto izy. Ary ny olona teo an-tanàna za mino raha 12 taona marary zany ianao za mino fa efa mahafantatra daholo ny olona, satria ny vehivavy tamin'izany rehefa mitsidrady tsy mahazo na dia mitramitran'olona ary tsy azony atao, indrindra moa hoe mipetraka any amin'ny fandrinan'olona fady, satria maloto vehivavy io. Dia sakana faharoa, ny olona hifanosokosona amin'olona nefa vehivavy maloto. Sakana fahatelo, ny vehivavy mitsidrady tamin'izany fotoana izany dia tsy mahazo manakaiky ny mpisorona, tsy mahazo miditra ny tempolo dia tsy mahazo manendry mpisorona zany. Tsy azo atao zany, fady. Jesosy nefa izy vehivavy, Jesosy mpisorona be, mbola sakana koa zany. Ahoana ny anendrena an Jesosy rehefa fa zao ny tao anatin'ny sain'ity vehivavy ity, za anendry, alleluia, za anendry. Io ny fanafanantenako, tsy manana afa-tsy Jesosy noho izany za anendry azy Ary mila anankiray rehefa tonga amin'izay fisainan'izay hoe ity fiainako ity Andriamanitra, ity hémorragie amin'ny fiainako ity tsy vita io raha tsy ianao, dia manana an'io fisainana io daholo hoe za anendry anao. Ary miezaka amin'ny fomba rehetra anendrena Jesosy. Tsy vita amin'ny mitazatazana ity, tsy vita amin'ny antsoantso sy miogaoga ery alavitra ity, fa tsy maintsy manendry. Alleluia. Satria io sisa ny fanantenako ary tsy manana fahatsojona. Inona ny tsy efa natao?
be dehibe avana ny olona efa miaina ao anatina fiainana tena ratsy a fa tsy mananetretra ny endry an' Jesosy mihitsy. Ny fandrarana andramoka izao dia mitondra ny olona anendry an' Jesosy fa tsy mitondra ny olona hitazan-davitra an' Jesosy na iantsoantso izy alavitra fa mitarika hoe ndao tendreo mihitsy aza manaiky raha tsy manendry azy. Teto rehefa tonga teo amin'ny tanjony ny rahavavy tonga n'le izy ry afana fa iza ny manam-paniriana hitan'Andriamanitra ka tsy mahita iza ny manam-paniriana hitady an' Jesosy ka tsy mahita ry afana mitadiava dia ahitanareo dondony dia mivoana ianareo antsoy dia valina ianareo. Misy fomba fitadiavana i Jesosy dia ilain'ny olona rehetra na ny olona mifanizina rehetrarehetra reo vahoaka osy izy ny ten'Andriamanitra ary no tafavelona Jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka satria manino mila azy olona tsy ilaina ve ho raisina tsara na olona tsy ilaina dia voana miara eo amin'ny tanàna atao ino fa ilaina dia no raisina tsara Jesosy tonga teo amin'ny tanàna io nandray azy tsara ny vahoaka. Halleloia. Ary miandry azy avokoa izy rehetra reo olona rehetrarehetra zany sady nandray azy tsara no niandry azy daholo. Fizany tsy miandry an' Jesosy fa izany tsy mila an' Jesosy. Izay olona rehetrarehetra mahafantatra an' Jesosy fa zanak'Andriamanitra mila an' Jesosy daholo, mandray an' Jesosy tsara daholo fa ny fomba fitadiavana azy ny tsy mitovy. Ny fomba ikasiana azy ny samy hafa fa io samy miandro io ary io samy mandray tsara io ravana. Fa ty vehivavy ty nanana fomba anankiray tena mikasika an' Jesosy ravana ary efa tonga teo le vehivavy dia tonga tamin'ny tanjony izy notendreny. Alleluia. Voatendry an' Jesosy. Rehefa voatendry an' Jesosy dia teny amin'izay Jesosy. Iza ilay nanendry ahy teo Jesosy? Iza ny nanendry ahy? Ny fateny amin'ny efapolo. Satria le vehivavy voavantany voanikasika fotsiny tonga dia sitrany teo anoveo. Halleluia. Namakivaky ny taovan'ilay vehivavy ny herin'i Jesosy tonga dia nitraka ny anatin'ny taovany rehetrarehetra tany. Namakivaky sitrana ilay vehivavy. Nijanona ny hemorragie teo no eo. Halleluia. Tapitra ny fahaverezan-drà teo no eo. Ny zavatra lasan'i Jesosy ravana dia tsika manendry azy a. Betsaka ny olona manana olana fa tsy te hanendry an' Jesosy mihitsy nefa vao manendry dia mijanona ny hemorragie. Tapitra ny olana e, mara-piadanana e, sitramin'Andriamanitra e. Fa eo amin'ilay manendry io sarotra amin'ny olona io. Rehefa voatendry an' Jesosy dia mijanona ny aretina. Ozan'izay Jesosy iza ny nanendry ahy teo, iza ny nanendry ahy teo. Dia mpianatra ravana miandry Jesosy tsy nisy namaly. Dia mpianatra aloha ny namaly voalohany. Jesosy ahoana koa ary ianao izany? Fa olona be dehibe mifanizindreo koa very Jesosy dia aiza ny ahafantarana izay nanendry anao sy ireo iny teo daholo. Ka ny mpianatra ngely afana olombelona fanina ny mpianatra na ahoana koa ary Jesosy izany? Tsy fantatry ny mpianatra mihitsy fa nisy vehivavy anankiray tao ambadika tao anaty vahoaka tao nanendry an' Jesosy fa zavatra hita mpianatra dia vahoaka mifanety sy mifanizina. Dia mpianatra petratra fa ilay vahoaka mifanizindreo ihany, reo ihany nanendry an' Jesosy. Tsy izay mifanizina no manendry ry havana. Ary ty vehivavy ty tsy ny mifanizina no ilainy fa ny manendry an' Jesosy. Halleluia. Fa ny mpianatra nahitana vahoaka dia ozy ny mpianatra hoe vehivavy ray ty iza koa
fanizindreo a midona am Jesosy reo dia mety midona ny soloka, dia mety midona ny tanana, dia mety midona ny fanisiny. Nareo le ohatra ny ala molona ohatra ny efa faniziny izany mba ohatra ohatra ny mijery fetana antsonjo be dia feno vahoaka be mihitsy dia ohatra ny lehibe ohatra ny mihazoazo fotsiny ohatra ny tsy tafiditra ny tsy mivoaka fa ohatra ny mihazoazo fotsiny rehefa tena be olona be reny dia ohatra reny dia misy mikasika an' Jesosy io, misy midona aminazy io. Fa henony Jesosy le vehivavy anankiray, haleloia, nisy nanendry aho ozy Jesosy e, nisy nanendry aho, tsy olona ny fanizina ozy Jesosy fa olona nanendry. Haleloia, henony Jesosy le kasika kely, tanana kely, malemilemy kely, marefo kely a, mikasika anazy fa tonga dia nanino nisy henony Jesosy miala mihitsy dia nifindra tany amin'ilay vehivavy. Haleloia, riafana ny tanjon'ity vehivavy ty tsy hifanizina fa hikasika anendry an' Jesosy dia hitan' Jesosy zany. Inona nataon'ilay vehivavy? Mifandondona be fotsiny. Io dia mifandondona fotsiny eo dia eo tsika hoe aninona fa mifanizina fotsiny tsy fantatro hoe aninona. Fa misy olona ao la vahoaka manana tanjona ary vehivavy anankiray. Natahotra amin'izay ilay vehivavy satria ohatra ny hitako eto ny tempon'ity vehivavy ty sady faino no mangovotra no tsy haiko no raha iso amin'ny toeranareo kely afany e. Ohatra hoe tsy niera tamin'i Jesosy akory izy hoe za fa Jesosy mba afaka mikasika anao. Jesosy rehefa tsy mila erana. Tonga dia ataovy ny dingananao manara etaeta fa tsy mila mera amin'ny Jesosy zany za fa Jesosy mazafady indrindra, azafady te tompoko mba manana faniriana e, azafady eo mba afaka mikasika anao ve zany Jesosy. Tonga dia dingana natao ao amin'Andriamanitra tsy mihera. Jesosy tsy ilatsika zavatra be zany hoe mila rendez-vous fa ny etaetatsika ny ilainy. Dia nataon'ilay vehivavy ny dingana dia nikasika ilay vehivavy dia sitrana ilay vehivavy. Fa natao ohatran'ilay vehivavy satria ohatrany hoe tsy mbola tena nafantatra an' Jesosy izy a, finoana be ny tao anatiny fa Jesosy mbola tsy tena fantany fa nanam-pinoana an' Jesosy izy hoe sao dia be dia ary a ravana malala. Jesosy koa tamin'io fotoana io misy fotoana Jesosy a manasitrana olona dia miteny aza miteniteny a, aza milazalaza ana dia mangingina tandremo milaza amin'ny olona zao. Fa teto tsy izay indray na tsy tampiamasom-bahoaka mihitsy ilay vehivavy izy zany nanendry ahy satria misy tanjona teny Jesosy ampongavanao. Teny mihitsy vehivavy hivoaka teo masony olona teo rehefa malala nangovotra ilay vehivavy. Lasa ilay vehivavy naikohaka teo amin'ny tongony avy eo natsona aloha dia tsisy namaly, natsona dia tsisy namaly fa mpianatra amin'ny namaly avy eo amin'izay izy naikohaka. Lasa izy naikohaka misy izy Jesosy tandiny fahaenina amby efapolo nisy olona nanendry ahy fa fantatro nisy helo mivoaka tamiko fa vita amby efapolo ary rehefa hitana vehivavy fa takony izy hitana vehivavy fa tsy takony izy dia nangovotra izy. Jesosy amin'io sady mody miantso tena hoe mody izy nanendry nefany a Jesosy sady mijery ale vehivavy any. Haleloia, io kely afana ohatra izany e. Mody hoe izy dia masina Jesosy nefa any amin'ilay vehivavy fa ny olona tsy mahita mihitsy hoe izy ary samy jereny zany tsy fantatry ny olona koa renge izy nao samy jereny Jesosy zany fa ilay vehivavy Jesosy manino mifakafantatra mifakalala. Jesosy mahafantatra ilay vehivavy mahafantatra hoe zaza e. Haleloia, ohatra izany angatsika e, mifakalala mifakafantatra amin'Andriamanitra. Aza sodoka amin'ny vahoaka amin'ny fanisina ny havana malala fa tendreo Jesosy fa fantatry Jesosy ianao. Ozy izy le rahavavy anankiray zay hoe aiza koa raha vavy ozy izy dia olona be dehibe mivavaka rehetrarehetra maneran-tany reo hoe raha vavy ozy izy dia tsy hananin' Jesosy daholo tandremo lavana fa tsy ny olona rehetrarehetra fa zay mangetaheta zay manendry a.
diny am'izay le vavy tsy takony zany hoe fantatry le vehivavy hoe io fahita tratra lasa izy tsy mitsoka izy tsy lasa izy nandositra mitsoka fa lasa izy ravana mikohaka teo an-tongotra Jesosy izy ary rehefa hitana vehivavy fa tsy takony izy dia nangovotra izy ka nakeo aminy sady nikohaka teo anatrehany dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra izay antony nanendrena azy sy izay nasitrana niaraka tamin'izay aleloia na vita mission ngezabe le ravavy teo no eo tonga dia dinga andavy nikohaka nideran'Andriamanitra ny dikan'izany nanandratra an'Andriamanitra nisaotra an' Jesosy halleloia fa teo no eo ihany koa dia nitondro teny tonga dia nambalany tamin'ny olona rehetra rehetra hitanareo zaza antoreto a niala tanetrana za le vehivavy nitsindrana ny tolombe folo taona nareo reo ngabo efa mahafantatra anahy ngabo nareo reo fantatra reo tsy mahafahitsananina ny tranoko ananarina ny adresiko tsy nivoaka ny trano narary a nitsabo tena fa teo eto androany zao ny zavatra nataoko nitondro teny amin'izay le rahavavy fa niala tanetrana tonga dia zao tena za tsy maintsy manendry an'iny le la ohatry zany ange io e fa fitina le izy dia nialaka be mihitsy na fa niezaka dia sisika tany voanareo tena dia voatendry izy dia voananendry anazy a dia sitrana ohatrany teniteny le vehivavy hoe mba tendreo koa mba manana koa nareo rehetrarehetra etaeta ohatra anahy aza mifalizina fotsiny fa tendreo Jesosy fa io zany zao fa fataterana fa sitrana halleloia ravana malala tonga tamin'ny tanjony vita ny tanjo Jesosy tamin'ny vehivavy io zay mihitsy ny zavatra mandrasan'i Jesosy zay zavatra izay io vehivavy nivoaka dia tena za ary io vehivavy io ilazy ny zavatra natao taminy anambana ny fahagagana nataon'i Jesosy taminy zay ny nandrasan'i Jesosy taminy fa tsy izy mandeha mitsoka fa be dia be ny olona mba niezaka ihany tady an'Andriamanitra nanendry ihany fa sitrana fa lasa mitsoka rehefa avy eo tsy tonga tamin'ny tanjon'Andriamanitra ary za mihitsy fa tsy teo ihany inoko ravana fa tsy teo ihany fa nanomboka teo ny tena marina alleluia nanomboka teo lasa foana amin'izay io vehivavy io ravana ny fanendrena an' Jesosy ravana dia mitondra fahasoavana raha isan'andro tsika no manendry an' Jesosy dia isan'andro santsika mitondra misy fahasoavana miditra amintsika raha isan'andro tsika no miezaka mitady an'Andriamanitra mikasika an' Jesosy amin'ny alalany vavaka fitondran-tena fanamasinantena sy ny sisa ataotsika dia isan'andro zany tsika hidirana fahasoavana halleloia zany efa tonga tsika nefa ny isan'andro isan'andro araka ny tolotentsika fa fahagagana dia fiainantsika isan'andro satria nahoana tsika isan'andro maninona foana manendry an' Jesosy foana ngetsika zao ngetsika zao manendry an' Jesosy nge zao fandaharana ataotsika zao lefany manendry an' Jesosy nge anao miaro tory isan'andro amin'ny alina io e manendry an' Jesosy nge lavana tsika mitandrina sabata manao sitrapon'Andriamanitra manendry an' Jesosy rehafantsika dia tsy mahagaga raha mahita fahasoavana koa tsika e satria ny fanendrena an' Jesosy dia mitondra fahasoavana eo amin'ny fiainan'io za tia hampahelanao androany alleloia tia hampahelanao a misy fotoana tena tokony tsy ho afaka teo amin'ny toeran'ity vehivavy ity tokony tena hoe tsy afaka manao an'ilona mihitsy maro ny sakana be dia be ny zavatra tokony atao zahay ato an-trano misy fotoana tena hoe tokony tsy afaka manao fandaharana mihitsy raha jerena zany ny zavatra mihitsy ty tokony atao zao tsy afasainana tena tokony mihitsy hoe tena tsy afaka tsika fa miezaka satria manana tanjony hanendry alleloia ary fantatry Jesosy io ezaka ataonao io fantany ianao manendry azy io fantany ianao koa mahafantatra azy mitodika ny aminao ny masony alleloia mieza foana ny hafana ndaotsika
alendy an'Andriamanitra. Tapahiranao androany, raha manana olana ianao a, tsy mifanizina ny vaholany fa manendry. Raha mbola hijanona hifanizina eo foana ianao, andray tsara an' Jesosy ihany tsika fa hifanizina fotsiny, dia tsy tetely aminao hoe tena tsy fantatro hoe fahasoavana tahaka ny ahoana mba afaka ho raisitsika rahana malala. Fandaotsika tena hiezaka hoe Jesosy a, tendreko ianao, ataoko ny fomba rehetra hikasihako anao Jesosy, kasiho amin'ny alalan'ny vavaka izy, kasiho amin'ny alalan'ny fanoloran-tena izy, kasiho amin'ny alalan'ny fanamasinantena izy, kasiho rehefa amin'ny zavatra rehetra ataonao, kasiho Jesosy, fa fantantsika na dia tsika rery fantantsika rehefa. Halleluia. Tianao Jesosy, mafana ampahirantsika indray izany tena Andriamanitra izany androany antsika mamakivaky ny tontolo andro. Halleluia. Antsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao. Halleluia. Hivavaka antsika rehefa avy eo. Halleluia. Misaotra mampino aloha tsika tanatin'izay tena hoe toriteny a, tena mahafinaritra. Andriamanitra manankiram-pahasoavana hoe hamaly fitianao a, dia ho tahin'ny tompo mitombo fahasoavana, mitombo ositra, mampionina. Mino aho fa voarehintsika rehetrarehetra izay afatra izay, mino aho fa mikasika antsika ato anatin'izany tenin'Andriamanitra izany a, Jesosy. Halleluia. Dia mankasitraka dia mitombo ositra, dia mitombo fahasoavana. Fa ny fanontaniako aminareo, mahita tsara ve nareo fa dia ankoatra ny tapatapaka ny fandarantsika, angatahana le ampiakary le menamena kely a, fa mitadotapaka ny fandarantsika, nefa mbola voanomboka ny famelam-pilarana. Diamiko aloha dia efa tapaka ny retoroko anankiray a. Raha sandry tapaka moa izy ity a, dia atahoana moa fa dia rapiditsika teo dia mihoana. Raha sanatry tapaka teo dia raha ty fitombavatsika mihoana rapitso. Raha ndrasatsika misy hoe tsy matetratsika tsony io na tapaka na tsy tapaka. Halleluia. Manetsana ny amin'ny lina misaotra betsaka. Halleluia. Ndao aloha tsika hihira anankiray. Adiniko ny hira fa sofa nampatsiahy irany bavelikafa fa maika fotsiny efa nahino hira be dabe koa to dia verifaneko hoe efa vitsy izay. Ka hiheno hira anankiray tsika tirity dia hira nataontsika tato tokantranotsika tato ihany. Misy rahalasana bavy malala. Niavy nanomboka n'Andriamanitra tany amin'ny taona maro lasa tany dia nanomboka tafarisaka indray tato ato izay. Androany moa dia tena nifandray tamin'ny fifaliana. Dia mitsaroana daholo ireo fiarahana manompan'Andriamanitra tany amin'ny taona maro lasa tany. Dia nampatsiahivony ahoana ilay hirantsika taloha. Dia hoy hoe raha tafiditra ianao raha riva dia andefasako andoroko an'ilay hira nataontsika. Mety tsy tafiditra izy ireo ny connexion mety efa resy tory satria ny Madagasikara. Fa mino aho fa rapitso izy mba hijery an'ity fandaran'ity ihany. Dia ataontsika ity asa dia atolotra anareo rehetrarehetra no atolotra anareo mivady a tahin'ny tompo a. Halleluia. Dia minofinaritra dia ohatran'ity izy ity tsika hiditra famelam-pilarana. Halleluia. Aza dino izany fa ao amin'ny Luka 9:9 manomboka amin'ny 9:17 no velam-pilarantsika eo rehefa avy eo. Minofinaritra dorery isika rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Jesosy aza kosehana ny anarana. Thank you.
sotra n'Andriamanitra tsika amin'izany izy zany a ho tahin'ny tompony nareo menadavy zay nanao an'iny tamin'ny heritaona ko iny nataontsika tamin'ny paska tamin'ny pentecoste sa paska izy iny a alleloia nafinaritra ny anaovantsika niriny raha fataonay taloha tany am-piangonana izy ireny ary tena hoe nakasika ny fo tokoa ary tena ataontsika izy tamin'ny misaotra n'Andriamanitra tsika nisy an'iriny vitatsika mino fa nakasika atsika rehetrarehetra izany hira nataontsika izany tahiny tompoarytsika rehetrarehetra hiditra amin'ny famelabelarana tsika alleloia rehefa tonga ty nareo amin'ny pentecoste dia mitondra akanjo fotsy daholo tsika mba hanaovantsika arak'ile mifanarahantsika dia misy hira ataontsika antsika moa dia olona tia hira dia tsy possible mihitsy tonga atao tokantranontsika ka hoe tsy atao tokantrano hoe ka tsy hira zany nareo a fa na dia za dia tsy mba mahay mihiry ty ary dia farak'izay tena tia mihaino hira sy tia mihira tia manao fidirana ataontsika miredona be mihitsy iny amin'ny pentecoste dia mbola anao hira hafa ihany koa tsika amin'ny pentecoste dia mitondra akanjo fotsifotsy daholo tsika mba zay ny taimantsika amin'ny pentecoste zay ho avy aty tokantrano na nareo any anaty zoom any a alleloia tsy niseho ny tarehako lina satria zahako mihitsy ny maka ny sary amin'iny dia tsy niseho ny tarehako alleloia za raha teo sady tsy nirany tsy nanao tsinjery a dia tsy niseho ny tarehako grand complet tsika amin'io e tarika aki radio alleloia zay a dia anao zavatra mahafinaritra be tsika amin'ny pentecoste be dia be ny zavatra ataontsika amin'ny pentecoste fa dia asakasaka reo izay tsy ho avy alleloia tsy miseho ny tarehako io ny tarehako raha nabaviliana nareo mahita anahako fa lina ony tsy mahita anahako za aloha mahita ato amin'ny retoroko ato alleloia eny ary tarika zavona Luka toko fahavalana dia ny fahatelo amby efapolo jerentsika tena akaiky ty tantara ty androany za manokana moa dia faly be androany satria ijoro vavolombelona aminareo ary rehefa aveo e alleloia zay nga mba ny tena azo lazainy ovakiko ary le ten'Andriamanitra Luka toko fahavalana dia ny fahatelo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy vehivavy anankiray naraha 12 taona izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa naninona azy izy tsy nisy nahasitrana azy akory nandeha nakany amin'ny mpanao fanafody tany amin'ny piskidy tany amin'ny dadarabe tany amin'ny kalanoro tany amin'ny vazimba tany amin'ny rehetrarehetra fa hoy ny ten'Andriamanitra tsy nisy nahasitrana ary raha vakitsika ary ny tenandrany amin'ny marika ndraiky vakitsika ny ty marika io tantara io ihany any amin'ny marika toko 5 manomboka amin'ny 5 ndraiky vakitsika io jety marika toko 5 ary nisy vehivavy anankiray izay efa naraha 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody miaritra mankany mpanao fanafody asena mitady kana fotsy kasena mitady gisa mainty kasena mitady tantely pura kasena mitady toka gasy kasena mitady inona avy ny tsetana niaritra tsy mora ny makany za aloha mbola tsy tany ary tsy hoany mandrakizay doria mainina sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vo maika nianarary kokoa azy loza arakaraky ny nandehanana tany vome nianarary kokoa ary misy olona eto mpandeha amin'ireny dia teteny aminao ianao tsy sitrany zany raha makany fa vome memanrary ny volanao fongana ianao memarary kokoa zany nazo anty vehivavy ity sady sitrana vome nianarary kokoa zany ny tsy ao amin'i Jesosy ka fa izao ny zavatra nitranga nafoeziny ty tantara ty etretinao raha matoy efa 12 taona narary inona ny aretin'ity vehivavy ity ny aretin'ity vehivavy ity raha vakitsika ny any amin'ny matotoko 7 12
ndao le marika teo marika ngamba voalaza le aretina marika teo fadimy narary de voalaza misy telo kely eo narary nandera raha jeretsika koa tamin'ny lioka teo de misy an'izay ihany koa misy roa kely io nisy vehivavy narary tondrombe folo taona le narary nitsidra zany hoe nanao hémorragie ny hémorragie moa misy karazany hémorragie misy ny hémorragie interne iresaka an'izantsika vao fa misy ny hémorragie externe ny hémorragie de zao fivoahana raha mety avy amin'ny alalana fery fa avy amin'ny alalan'ireo lavaka eo amin'ny vatantsika reo ihany koa mety mivoaka eny amin'ny vava eny amin'ny olona eny amin'ny sofina eny amin'ny taovam-pananahany eny fa rano mivoaka ary ny vehivavy de manana ny fombany de rehefa tonga ny fotoanany vehivavy de eo amin'ny 5 andro raha be indrindra angamba no mandeha rano vehivavy fa rehefa mihoatra n'izay 5 andro zay izy de efa azo manomboka lazaina hoe manao hémorragie na le vehivavy ary ny hémorragie de tena zava-doza mahafaty misy tsika tsara misy mpanakanto malagasy tao Madagasikara kao miteraka de nanao hémorragie de maty mahafaty satria mahatonga an'izy io maty ny rahanao mihitsy ny very ary tsy ampiraha ianao de lany ny rahanao de maty ity vehivavy ity tsy heninandro fa 12 taona raro ny vehivavy io raha nytetin'ny mpanao fanafody rehetra satria tsy mora ny zavatra ny ainany sarotra be mihitsy ny zavatra ny ainany reraka foana mandritra ny tontolo andro ary ny ataony vehivavy io de tsisy atao fa tsy maninona mety mihinana fanafody io mety mihinana karazana sakafo zay mampiverina ny raha mety hoe ohatra hoe beterave ozy ny olona ranom-boaloboka ozy ny hafa za efa nanao hémorragie andray andro nanala nify haiko tsara zany hoe ohatranao za manao hémorragie nanala nify ozy nareo tany Madagasikara tamin'izany de rehefa avy manala nify de le asiana le vovobe iny ao amin'ny nify de hoy le dokotera hoe asoro hoe afaka adiny firy moa izay de ohatry ny taloha kely le tokony anaso anazy ny soroko satria tsisy ratso iny de ny soroko tokoa le izy satria nanelingelana le vovobe iny le coton beto de ny soroko rona kokoa no mampiverina raha ka jerinareo am'izany ny vola lanin'ny vehivavy raha rona koa zany de akofiry zany no nefa izy tsy afaka miasa tsoa fa marary mavanga zany 12 taona zany no mividy akoho mividy beterave mividy ranom-boloboka fa nanao hémorragie zany tsy nita teny hoe hémorragie fa ohatry ny veko pasitrana fa matory am'izay amin'ny alina fa aika eo voaka raha to nasina vovo efa tsy voatazony vovo tsony fa tam'izay tena nomena fanafody manokana mihitsy tam'izay raha voareraka tatery amam-bolana io efa fotoana sy nifika efa sitrany ohatry sitra tsy mety mikatona le fery de vao manao effort reradreraka de mandeha raha be indray ny nifiko loza io manao hémorragie io ety vehivavy ity de nanao hémorragie mandritra ny 12 taona ny andro toko-piaina io zany de maninona miezaka mamerina ny raha fa ina ny ataony araka ny teny mampiasa mameno kitapo goka any goka le kitapo ny verivery any fa ianao manototra reraka natany 12 taona reraka nameno kitapo goka tsisy hevitra vomena rary kokoa arakaraky ny tediavana lalina ohatry ny eo ambony fotaka mandrevo arakaraky ny etsehanao ny vome mampiletika anao arakaraky ny etsehanao mba hetsika anao zavatra vome mampiletika anao arakaraky ny nandehana tany ampanao fanafody dia vome nena rarirary kokoa vome ny ratsy kokoa fa tsy nisy nanasitra anazy akory andiny vehivatra mefapolo de nakao ivoany reny ty vehivavy ty am'izay zany hoe ho avy Jesosy
andalo eo an-tanàna Jesosy. Normalina be la reny satria zao efa miezaka izy mitady vonjy, fatany daoly ny adresy ny mpisikity sy ny tantarabe rehetrarehetra teo an-tanàna, efa voatetiny reny. Na ohatra zany am'izao androtsika zao dia efa hitanao daholo ny numéro telefona sy ny site web ny karazana professeur rampahaizana hitsabo resaka hémorragie. Fa renao am'izay hoe ho avy Jesosy, iza ny tsy nahalalan'i Jesosy? Ho avy ny Jesosy avy any Nazarety e! Dia reny fa io lehilahy io le nanao fanagakana, nanasitrana ny jamba, nanadio ny boka sy ny sisa sy ny sisa. Nanao programa be mihitsy io vehivavy io hoe za ho any. Nanana tanjona izy tao anatin'ny sainy. Ny olona raha andeha ho any mety mba te hahitan'i Jesosy. Misy ny olona te hahitan'i Jesosy fotsiny. Io zany Jesosy zany e, mahafinaritra kosa aloha izy. Misy zany. Mahafinaritra ilay zanak'Andriamanitra, mijery lavitra izy dia mahita an'i Jesosy fotsiny. Eo ambe tsy ny ahita ihany fa ny anendry. Nanana zavatra masaka tao an-tsainy dia ny anendry an Jesosy. Nanana eritreritra izy io, zao ny teny vehivavy io, Andriamarika teo. Hozy izy hoe koa rehefa nareny amin'ny Jesosy izy dia nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany aza ny voatendriko dia ho sitrana. Teo zany izy dia efa nieritreritra hoe Jesosy, io tsisy nampianatra azy an'izany hoe hitanareo rehefa mandalo Jesosy dia kasio fotsiny ny lambany. Tsisy nampianatra an'izany, fa tao anatin'ny finoany fatany fa lehilahy spesialy io lehilahy io, fatany fa lehilahy tsy mbola nisy ohatran'io. Zao ny tanata izay, raha ny hery ananan'io fantatry fa nakasiako fotsiny ary ny lamban'io dia ho sitrana. Tsy mora tamin'ny vehivavy na dia nakany, vehivavy reraka io mety nisy fiakarana vao tonga teny amin'ny toerana nisy an'i Jesosy. Rehefa teo Jesosy mbola inona koa ny zavatra teo, nitovy ny problema nisy Zakaiosy. I Zakaiosy dia nitady izay lalana afahana mba iona amin'i Jesosy, fa voatohan'ny olona satria mifanizina koa ny olona tamin'izany. Izy sady fohy, misaotisaoty any hitady an'i Jesosy fa tsy nahita. I Zakaiosy nahita hevitra hoe andeha hiakatra eny ambony hazo aho dia mba ho hitan'i Jesosy. Ny Zakaiosy ny tanjona izy hitan'i Jesosy. Ny Tiramatoty ny tanjona izy mba hikasika ny lambany. Ka raha hiakatra eny ambony hazo Tiramatoty tsy possible, tsy manana hery akarana eny izy ary tsy akasika ny sombotra viaviny Jesosy. Fa ny tanjona tao aminy dia zao hoe za Jesosy Alleluia, tsy maintsy mikasika anao androany. Na iny kidona na iny kiatra. Mandeha amin'izay izy efa kely aina nge zany ry amany. Misisika tany anaty olona. Alleluia. Ny tenin'Andriamanitra nakeo ivoany namaky ny vahoaka. Any amin'ilay Marika 5 tsika mamaky andininy 7:20. Namaky ny vahoaka zany misisika mamaky. Tetry hoe vahoaka firy no misisihany tao, misisika. Jesosy mbola any aloha any fa ny zavatra fantany tsy maintsy mikasika ny lambany andro any. Ary dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy, 9:20 zao zany amin'ny Luka 5:9, 9:20 dia nakao ivony Jesosy raha vehivavy ka nendry sombotra viaviny ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ity vehivavy ity tsy sanak'eo alohan'i Jesosy fa tao ivoany. Tsy sanan'ity vehivavy ity nifanatrika tamin'i Jesosy ry havana, satria ity vehivavy ity dia fehezin'ny lalàna. Misy lalàna ny fiarahamonina tamin'izany andro zany ny fehan'ity vehivavy ity. Ary mahay lalàna izy, ary fantany fa voafehan'ny lalàna izy. Tsy sanakao nanatrika an'i Jesosy izy fa tao ivoany any amin'ny tsitany. Mampatsiahy antsika an'ilay lehilahy
any amin'ny Luka 7:20 misy ndraiky vakitsika vitsivity misy Luka 7:20 andiny fa-7 ka hatramin'ny fa-7:20 ndraiky vakitsika vitsivity aminao ny fanoharana ny amin'ny fariseo sy ny mpamoretra anaran Jesosy andiny fa-7 amin'ny Luka 7:20 ary Jesosy nanao ty fanoharana ty tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa nisy roa lahy niakatra teo akanjan'ny tempoly hivavaka ny anankiray fariseo ny anankiray mpamoretra le fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitra misaotra anao fa tsy mataka ny olona sasany zay mpanao akely tsy marina mpitsangajanga natahaka io mpamoretra io azy mifady indroa isan-kerinandro mandofa folo-karena am'izay azoko rehetra andiny fa-7 fa lay mpamoretra kosa nijanona teny alavitra teny sady tsy lety ny andrandra ny lanitra kosa ka nitehatratraka ny hoe Andriamanitra maminafo amiko fampanota janona tena lava sady tsy sany andrandra ny lanitra kory tsy sana anatrika an'Andriamanitra satria fantany fa mpanotisa ity vehivavy ity ravana dia volazan'ny ten'Andriamanitra fa anakanivoan'i Jesosy satria ivehivavy io ravana namoana lalàna manokana mikasika anazy Levitikosy 5:12 Levitikosy 5:12 andiny 5:20 ity lalàna ity dia lalàna momba ny vehivavy mitsidra Levitikosy 5:12 andiny 5:20 aminaran'i Jesosy ary raha misy vehivavy marary mitsidra ela dia io vehivavy io mihitsy zany any hoe misy lalàna mihitsy zany izy rery ny voakasika io amin'ireo vahoaka rehetrarehetra zao ohatrany hoe anaty vahoaka any zany zao dia misy lalàna hoe raha misy lehilahy anankiray solasola aloha nefa bebe orina dia somary ohatra maintimainty fiodirana fohifohy manomboka misy kibo dia tsy maintsy metratra za zany ka ty vehivavy ity Levitikosy 5:12 andiny 5:20 raha misy vehivavy marary mitsidra ela na dia tsy amin'ny andro fahalotony amin'ny fadimbolany azy raha misy marary amin'ny fadimbolana dia mandeha mihoatra noho ny fiaviany dia aloto amin'ny andro ny faharariany rehetra tsy nisy sentiment mihitsy amin'ny andro faharariany rehetra na 12 taona na 9 taona na 30 taona na 50 taona dia maloto ary jerinareo tsara zao ny lalàna ny fianjany vehivavy zany taloha dia aloto izy amin'ny andro faharariany rehetra takany amin'ny andro fahalotony ihany taloha ny vehivavy rehefa mitsidra tonga fotoana tsy mahazo koa ny miditra any am-piangonana tamin'izany satria maloto dia jerinareo tsara ny fandriny rehetra andriny amin'ny andro ny fahalotony rehetra dia ataony takany fandrinana andriny tamin'ny andro fahalotony ary zay rehetra hipetrahany dia aloto koa takany fahalotony tamin'ny fandimbolana ary rehetra mikasika izany zavatra zany io vehivavy io zany ny fanaka nampiasainy vehivavy na seza na fandrina ka zay mikasika eo koa dia maloto tahaka anazy hitanao mitondra fahalotona zany ty vehivavy ity ary io fahalotony ity dia afaka hanenika ny olona rehetra zay mifampikasikasika aminy ary rehetra mikasika izany zavatra zany dia aloto ary anasan'ny fitafiny sy andro amin'ny rano izy ka aloto parivany andro zay rehetra mifampikasika amin'ny vehivavy io zany parivany andro dia considerena ihany koa hoe olona maloto fa raha sitrana ny fararindra vehivavy dia iandry hafitony izy aloha ary rehefa afaka izany dia adio izy mbola miandry efa madio zany fa mbola amin'ny herin'ny andro herinandro androany ianao vao tena madio ary tsy vitan'izany ary amin'ny andro fahavalo aorianan'ilay andro fafito zany dia araka domona roa sy zanyboromelana roa izy ka hitondrareo ho any amin'ny mpisorona eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana dia atery mpisorona anankiray ny anankiray atao fanaritra no nioto ary ny anankiray atao fanaritra hodorana dia anao fanavotana ho an'andry vehivavy manatrehan'i Jehovah ny mpisorona no ny faharariany izay nahaloto azy le aretin'ilay vehivavy zany mitondra fahampotehana ary mitondra valalam-pandany ihany koa satria dia mila mandoha sarany zany nahazo ny vehivavy taloha ka ity vehivavy ity dia tsapany loatra fa tena maloto izy fantany fahadiovana sy ny fahamasinan'i Jesosy azo natao ny sisika avy any aloha dia mba mifanatrika tamin'i Jesosy fa izay tena tsy mendrika hifankahita aminao kory Jesosy fa zao aleony lambanao fotsiny kasia
anao ny lambanao fotsiny kasiako de inona nataony tsy zava-dehibe taminy ahita ny tarehan'i Jesosy tsy zava-dehibe taminy iresadresaka amin' Jesosy fa ny zava-dehibe taminy hikasika ny lambany de ho sitrany de narehefa ny tany fotsiny ny tanany natsapakanjo avy izy mbola tsy natsapany inona tsy Jesosy zany alleloia tsy ny akanjon'i Jesosy reny no voatsapany tao fa mety narehefa ny tany ny tanany izy tsy izy zany satria maninona tsisy ninona voatsapany tsisy ninona voaraingy fa ny nampatarany hoe zay le izy de volaza ny tenin'Andriamanitra nakao ivoan'i Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra viaviny ary miaraka tamin'izay de janona ny aretiny alleloia miaraka tamin'izay tamin'ny andro taloha mbola 7 andro ianao mbola miandro 7 andro ianao fa tena madio tanteraka fa efa ka Jesosy ny teto reapana alleloia sitrana teo mora vehivavy tonga de nitsahatra ny hemorazia nikasiany an' Jesosy ny elo tonga de nitsahatra 12 taona nandehanana raha fa tonga de nitsahatra alleloia azonao an-tsaina zany hoe ny fotoana ny kasiany ny segondra sy ny apahan-tsegondra ny kasiany an' Jesosy tonga de nijanona ny raha olona roa no natsapa teo izy natsapa fanasitranana teo eo Jesosy natsapa herin'ala taminy zany mipirofo fa tena sitrany ty vehivavy ty satria tena herin'Andriamanitra no nifindra tany aminy misy olona ao anatin'ireo mikasikasika an' Jesosy endry tsy tsapany Jesosy misy herin'ala satria araka le teny tetiko hoe mifanizina fotsiny ny olona misisika fotsiny tsy manana eritreritra sy tanjona inona fa misisika fa mamonjy laivo ny olona de mamonjy laivo mba mamonjy fotoam-bavaka ny hoe de mamonjy fotoam-bavaka lamody ny mamonjy fotoam-bavaka sy la fiderana de mandeha fa tsy mahakasika ary tsy voakasika sady tsy mahakasika an' Jesosy no tsy voakasika Jesosy fa ity vehivavy ity tena tonga de sitrana teo eo tonga de mijanona Jesosy niatsika Jesosy inona ozy miahatra misy herin'ala tamiko alleloia isika mpanompoan'Andriamanitra de zatra n'izany koa rehefa tsika zay manao délivrance ka tena matsapitsika hoe reraka sady reraka ara-batana ny tsapanao mihitsy hoe nisy herin'ala tao anatinao sitrany iny olona iny zay zany mihitsy sitrana hoy Jesosy iza moa no nanendry ry havana ozy izy Petera hoe nandadolona tsy za ary vomafy le olo reo mba teo ihany Jesosy fa tsy mikasika azy Jesosy nefa tsy be deo ohatran'le olona be sandro hidra tao amin'nina zavatra tao amin'ny restaurant sambana iza nanao an'ity hamburger ty samy nangina ny olona nangina tao le mikarakara sakafo tao amin'ny restaurant iza hoano ny karakara n'ity hamburger ty ngovotra le mpahana za tompoko bravo fa tsara be alleloia ohatra zany io misaotra tompoko tsara be le izy kaita alleloia hoy Jesosy iza moa nanendry ateo tsy zaka nefa raha mba fantatry ny olona tsy be denge fa mba tiany Jesosy fantatra iza ny tena marina ny tena mampionina teo ny tena marina de zao tsy tiany Jesosy angina izy tsy angina aho satria misy iran'izay tsy tiany Jesosy angina io vehivavy io tsy tiany Jesosy hiafina io vehivavy io tiany Jesosy hiariary io vehivavy io fantatry Jesosy hoe izy io ke nalehan Jesosy teo fa evena rehefa tsy fantatry Jesosy hoe io vehivavy io ny agnatany amin'ny toerana nisy azy tany Jesosy fatany daholo ny olona ho alehany amin'ny toerana ray takany hoe manao
manao planinina jesosy vao maraina zao avy ny zavatra ataoko andeha andalo aria misy olona anankiray eo tetingery amina dia zao ny zavatra azontsika tsapain-tanany olona ray inginy sitrana toera hoy jesosy petera tompoko ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao fa olona be dia be ny tonga teo fa olona ray ny sitrana satria olona ray ny natsapan'i Jesosy nakasika an'i Jesosy ary olona ray ny tsapan'i Jesosy hoe iza le teo tsy hoe iza daholo mahantra be reto olona rehetra tonga teo reo mba miona amin'i Jesosy ihany fa tsy nakasika azy raha olona be dia be ny sitrana teo tsy maintsy hoe iza avy avy daholo misoratra anarany iza avy zako tompo dia zako dia zako dia zako fa iza ho nisy ray teo dia fantatry Jesosy ny vehivavy io ny alavy tany amin'ny alehan-tany Jesosy dia nafantatra hoe misy vehivavy ato marary me votoana andaontsika ho any andaontsika nasitrana azy hozy Jesosy tamin'ny mpianatra avelako hipotra avy any ariana izy avelako hikasika ny lambako ary amin'ny fotoana izy mikasika ny lambako dia hisery ala tamiko dia hifindrany aminy ary fantatro io vehivavy io fantatro ny tarehany fantatro ny anarany fantatro ny momba azy ka raha nantany Jesosy iza le teo dia tahaka amin'ny teny hoe mivoay ianao anaty olonao dia ambarao izay nataon'Andriamanitra taminao fijoroana va volombelona ity vehivavy ity dia zao nanana fahasahina ity vehivavy ity nanana maky vakin'ny olona teo ary dia fahasahina satria nandoto ny olona rehetrarehetra teo izy zay mikasika ny vehivavy io dia nanoloto fa io fahasahina io kosa fahasahina nampasitrana fahasahina nahasitrana ry havana malala azoko antoka fa io vehivavy io satria teo dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoy Jesosy nisy olona nanendry ahy tsy fantatro fa nisy hery mivoaka avy tamiko ary rehefa hitana vehivavy fa tsy takona azy izy dia nangovotra izy ka nakeo aminy sady nikohaka teo anatrehany dia nanambala teo anatrehany voaka izay rehetra antony nanendreny azy sy ny nasitranany azy nareka tamin'ilay teo io vehivavy io vao nitengy alleloia sangery reto naloto rome folo taonana zany ve ozy ny olona nefa ianao nandalo teo aminay teo kasikasika taminay teo ozy lehivavy efa sitrana dioviny Jesosy ary raha olona maloto ka zay rehetra kasihany dia naloto ny Jesosy tsika raha nikasika n'iny olona naloto iny lasa nadio zay ny lalovan'iny koa voadio avokoa tsy hay toaina ngera manjany herin'Andriamanitra zany ny fandriana rehetra natoriany vehivavy tany ananana rehetra tany ny madio koa tamin'ny fotoana nampadio azy ny kasihany Jesosy nitsahatra ny ra nitsahatra ny tsidra zay olona nalovany rehetra tao anatinay namaky ny vahoaka efa nekatesy olo zay ke samy kasika tamin'ny loto rehefa nao maloto zay vehivavy kalma efa madio azy ao madio daholo nareo satria nikasika ny raisiko teo manadio zay rehetra lasako rehetrarehetra tany zany ny Jesosy tsika zany ramana mijory vavolombelona amin'izay izy za tompoko 12 taona zao ny zavatra nahazo ana zao avy ny zavatra nalehako reraka lamy ny volako tsisy tsy mahalala ankambonareo reo izy fa androany reko fandalo eto Jesosy dia vitanareo tonga nikasika azy io za tsy nihizina tsy nifanizina ohatra nareo fa nalehako teto kasika nanendry ary dia nanendry izy alleloia dia sitrany io vehivavy io raha nyratehan'io occasion io dia maty fotoana vitsy tao aorianan'izay satria maninona efa lany tanteraka ny teo am-pelantanana efa tena mba vahoana raha nyratehan'io occasion io vehivavy io dia maty ny hémorragie
maty fafambaraka lavo ny aretina tsy azo raha tena io fotoana fandalovan'i Jesosy hoe afaka malala fa raha mirahatehany io tsika dia mirate fiaina zavanafinahitra teto dia zao tao anatin'ny fotoana foy tao anatin'ny ray mpimaso niovan'ny fiainany olona io tao aorianany 12 taona na rariny nanomboka fiainana vaovao izy nefietretinareo eo aorianan'io tantara io amin'io tantara io ihany voasitrana izy dia nisy olona niteny ary Jesosy raha olona niteny dia tonga ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga nanao hoe maty ny zanako vavy izy io mpanapaka ny sinagoga io Jairo firy taona ny zanaky Jairo fa keo ery amin'ny andinin'ny 12 teo fa nana zanaka vavy tokana tokony 12 taona izy ary efa ho faty raha zazavavy ny an'ity vehivavy ity efa tokony maty izy tao anatin'ny 12 taona nitolona tamin'ny fahafatesana tao anatin'ny 12 taona mikasika an'i Jesosy ohatrany olona teraka indray misy fiainana vaovao misokatra teo aminy ny olona ry 12 taona maty ny azo 12 taona anomboka amin'izay ny fiainana vaovao irariko mba tsy ianao le 12 taona maty fa ianao le 12 taona nijaliana anomboka fiainam-baovao satria naninona satria sanan'endry an' Jesosy ianao satria sanikasika an' Jesosy ianao dia tonga dia zao sitrana fiainana vaovao taorinany io niova tanteraka mihitsy ny fiainana aina vaovao fanahy vaovao ary io vehivavy io tsy vitany sitrana ny vatany fa nandrosiny ara-panahary sambatra io vehivavy io ry havana tao anatin'ny 12 taona fijaliana sy fahoriana mety niakikely no fotsiny ngery havana mikasika ny lamban'i Jesosy mety efa mifarahero fotsiny zarana nikasika ataovy mifaraherinao mbola misy azo antenay ny fiainanao io ataovy zay faraherinao fa Jesosy manaiky hokasihanao androany tsy ho vavombelona aminareo ho an'i Jesosy ny voninahitra fa 19 taona androany ity andro sabata ity no nitandremana mivady sabata voalohany 19 taona lasa ohatr'izao zany zay amin'izao ohatra amin'izao lera zao efa mivadibadika ao ambo fandrina mientanentana hoe andeha hamonjy fotoam-bavaka 19 taona androany tantara zany ary misy ho tantaraina ny taranaka faramandimy zany hoe nomen'ny olona fotoana zay tamin'izany nomen'ny olona hitondram-bavaka anay fotoana rapitso asa dino na farana mafy izy asa dino le fotoanantsika amin'ny sabotsy tsisy resaka sabata zany asa dino le fotoanantsika amin'ny sabotsy fa fotoana lehibe ho anareo io amin'izany tena reraky ny ady nandetany amin'ny nitady ny hevitra rehetra ivoahana tamin'ny trosy fa voamena rarirary kokoa arakaraky ny te hivoaka amin'ny trosy mitrosa amin'ny olona moahana trosa mitrosa ry amin'ny losorona trosa ry mitrosa ry vao me mitomby any ny olona mana trosa dia hozy zareo hoe tongava mivavaka tao fa entina mivavaka io amin'ny sabotsy tongava ao amin'ny EPP Masika ao sabotsy nameanao amin'ny tsenao misy hoe lycée Masika efa lycée izy zao anareo zany sabotsy nameanao mahita hoe lycée Masika fa tamin'izany izy mbola école Masika mbola fianarana kely dia mandray karazana fotoam-bavaka be dia be izy isaky ny salle de classe zany misy tsy misy mivavaka dia tsy misy mivavaka dia tamin'izany ary nampimeka eny misy fa le samy miandro olona eny amin'ny samy miandro ny olona eny amin'ny vavahady dia tompona fiangonana rehetrarehetra dia ohatrandre maka ohatrany amin'ny parkazina taxi bus nareo le naso aty dia ozy ny olona so dia mba tokony aty aminay reo zay ny resaka tamin'reto dia lasa zay nandeha tany fa natongavana tamin'izany tsy mora efa nitantareko anareo fa tantareko nay satria misy aminareo mbola tsy mahalala ity vehivavy ity tsy tonga fotsiny teo amin'i Jesosy fa nandalo dingana maro hoy le tenin'Andriamanitra hoe namaky ny vahoaka miaraka amin'ny hery efa kely hamonjy fotoam-bavaka izay tana tsy nahafantatra mihitsy hoe sabata zany na fotoam-bavaka fa dia hoe hoentina mbavaka 19 taona lasa ohatr'izao
tonga no maraina efa somahalina ohatro zany zay andeha atory de efa vita ny programa efa voapasoka ny akanjo alleloia mipetrapetraka ny rehetrarehetra de nanona vola ray alina tokana zay tam'izay ray alina tokana de ray alina tokana io a napetraka teo ambony bahut ao am'sama zany petraka eo ray alina tokana tsisy vola mihitsy zay tam'izany fa de nisy ray alina tokana petraka teo de efa vita programa hoe ny 25 000 gasoil ny 25 000 ao daholo na nkosiny fity na sakafona atoandro mandeha makany zay tsy nalala hoe misy fanatitra moa tam'izany sotranareo amin'ny fiarabana fa de 12 taona androany hotahin'ny tompo koa ny tsika menakavy hatratra ny taona mitsingeringerina rehetrarehetra makasitraka alleloia antsotra aminareo aminay averinay aminareo avy zato eny fa zao am'izay ny olana matory tsara iny andeha hientina mbavaka raha-pitso ka zay ny tranonay a tao analamahitsy tao any amin'ny 3e étage de ny tranonay tsisy varavarakazo fa be vitré zany ny tranonay to zany ilay de trano fitarazo taona ny varavarakely sy ny sisa de rideau de tsisy fiarovana be satria any amin'ny farany ambony de tsy matahotra ny mpangalatra angambany de zay mbola matory tsara io amin'ny efitrano fandriana de sy nandondondra andro amin'ny 9 maraina le sabata maraina io zany jerena mivaravarakely ka misy olona namanay zay a ny surinao an'izy io fetsony anazy a ibokina kely solaloha bokina kely solaloha ka sady solaloha izy no besandry anina be de zay foana tam'izay mbola mpinamana hoe zay iny nameraka ny surinao zay izy zany ibokina kely solaloha e tonga de nijery teo mbarava ibokina kely solaloha fantatry mampina tsara nga am'izany bokina kely solaloha tena ibokina kely solaloha io ohatrany ka manam-bola aminay izy de le omena fotoana foana eny efa ho avy tonga vao maraina amin'ny 9 maraina ibokina kely solaloha jerena mbaravarakely io ohatrany tsy teo a sao teo ambony fadry ohatran'ireny film commande tonga de sao teo ambony fadry de miasakatsaka ao ambany tohatra miafina mampionana nandray azy teo manao ahoana ina vavao aiza rato sady bokina kely so de miditra ao an-trano mihitsy izy kenao ananany vola aiza rato mandrosoa aloha e nampandrosoa mampiona tao amin'ny salon aiza rato lasa nandeha mivoaka any izy mivoaka vao maraina any to de izy ny olona tsy mitombony zany satria ny antony za taloha de tsy misy an'izany za mivoaka an-trano ka tsy mitondra telefona tsy possible zany za nanana telefona telo tam'izany orange celtel de ina moa le ohatrany hoe telma izy tam'izany fa tsy tadidiko na efa telma mananareo 032 033 de 034 no nanako tao de mirongoro telefona telo am'izany rehefa mandeha sady bokina be izy ny solaloha zay izy miaramila mantsy izy zay de ohatroatra anazo zany fa izy le mbola besandro mizah de bokina kely solaloha no nataonay anarany aizato lasa nandeha mivoaka any izy atsoa izy fa iaiko ny volako télécom misotra erika télécom malagasy za ozy izy ao a mandeha taxi a mandeha makaty aminareo zao aty aminareo miandrandraka frena taxi miandranao zao taxiako maika be aizy rato tsy ao izy reny izy aty ary tonga de hitany le voly zany hoe vola le 50 000 miperaka teo mboay to de nalainy bokina kely solaloha ty ozy izy ilaiko frena taxiako ty se fotonga ny trano rato amy latsay fa ratsy zany a na lay sady lasa izy za amin'io mitapify ao amin'ny ao ambany tohatra mieny fotsiny nangena fotsiny lasa le ray eniko mihitsy izy miteny lasako ty lasa ho a le ray alina jesosy ao anatin'iny daholo nefa nany gazoal niny lasa izy nandeha lasa izy vo teo vo tonga sainy zay fa te ahoana inona ny atao
iantso an'le olona ry am'le ivavaka ve a satria inona ary ny alentsika any aizany carburant inona no hoanina tonga any tsisy tolona ny ariary na ny ariaro a amin'ny manaraka ny volanareo aprimo aza atao eo ambony bahio aza atao miariary hitan'oloneo so tonga eo bokina kely solaloha fa tena lasa moa le vola. Ny problème anay nefa amin'io a zay misy hémorragie be ny fiainanay, tena mitsidra ny fiainanay ry havana, ary ny fiainanay tamin'izany de tena hémorragie efa tena any amin'ny tena tsy fantatry tsony tena hoe tsetsemana amin'ny fanafody isan'andro isan'andro efa reraka na ny fiainana ara-bola efa manao hémorragie, ny fiainana tokantrano manao hémorragie, ny fiainam-panahy moa de efa hémorragie be tsy fakahitana. Tamin'izany nge zay ravana malala ny tokantrano ny mivady ireo tena mivoro ny fianakaviana de manapa-kevitra ny fianakaviana aleonareo aloha misaraka, mahita hevitra eo izy ny fianakaviana aleonareo misaraka, de misaraka nareo a de samy mamelona ny tenany de samy mitsoka trosa hémorragie be zany a. Zay nefa amin'io a tena mitsidrary mila mandeha mikasika an' Jesosy, le Jesosy ho kasihana rehefa ao asabotsy nameanao misy an'le fotoam-bavaka tsy maintsy andeha maka ny vahoaka zany, ny hery kely, ny vovokaina kely. Nanana tôbily zay tamin'izany ozy nareo, nanana BMW zay mandeha gasoil izy io. Isika rehetra samy mahafantatra mampiasa tôbily gasoil, mandeha diesel mandeha gasoil, fa tsy mba azo atao lany gasoil zany. Ony fomba fitenitsika hoe midesamorsa ny tômôbila de sarotra mamelona azy raha lany eo. Ny olana nefa ny hémorragie mila tsahatra, ny hémorragie tena mila tsahatra. De zao fanapa-kevitra andao andeha, andao aloha andeha ihany so de mba tonga any ihany. Andriamanitra koa ry havana rehefa ao aminao ny etaeta na lasa ny bokina kely solaloha ny volanao, na inona zava-mitrangana amin'ny fanizina ny vahoaka ao aminao ve ny etaeta. Ny problème ny olona Jesosy mandalo fa ny olona tsisy etaeta, ary tsika mora ny olona am'zay atao ahoana ary lasa ny vola andeha inona ary no ataotsika, fa zay isorana an'Andriamanitra nisy fananam-pahery hoe mandehana. De hoany ty tômôbila mingeza be mba tsara ihany, fa ny olana tsisy gasoil. Tômôbila anao zany manaitaitra tsara tare fa tsy fantatry ny olona fa tômôbila tsy misy na de carburant ary io tsisy, ary anatin'ny poketra an'ireo olona mitaingina azy ireo raha ataony aky zavazava-posy na ariary zato aza tsisy. Fa de zao ny fanapa-kevitra ny vady, andao ranga andeha, za mahalala tsara mihitsy ny tômôbila entiko, fantatro tsara mihitsy hoe efa kely ny carburant fantatro, tômôbila fetiko isan'andro haiko tsara, andany efa mirehatra ny témoin efa tena hoe fa zao hoe andao andeha ihany. Miala eo an'ala mahitsy zay a eo amin'ny manga, eo ambody manga miala velomina ny tômôbila, tsisy azany afanainy zany tsony efa tômôbila efa kely ny ao. Fa de zao ny ataony amin'ny vady hoe andao tsika andeha raha sanatria maty any ananany de any zany tsika mijanona. De hainareo zany embouteillage miala eo an'ala mahitsy ho anay sabotsy namehana, vao mivoaka amin'ny arabe zao de efa mitraka ohatry hoe tômôbila io de embouteillage mandrapatonga ery andronono be, mandrapatonga ery amin'ny carrière, ary amin'ny carrière. Fa de zao ny zavatra atao anatin'ny saina, andao a de raha tamin'izany zay tsy samsongona na taxi be raha eo am-pisongonana anao no lany tampoka mikofona tômôbila de tsy maintsy hitady mpanosika de izy andrey nomena vola tosika, calculena daholo zany a hoe andao mandeha de mijanona taxi be de mba mijanona ao aorinany koa raha sanatria eto ny maty a de ohatrany hoe mba mijanona tsisy ndalina andeha etsena. Fa zany daholo no anatin'ny saina,
fa de mivonona fotsiny zany hoe olanity leloea fa zao ryavana fahagagana voalohany natsapako an'izany herin'Andriamanitra zany tomobile tsy lany gazoaly. Za zao malala hoe tokony efa lany raha ny gazoaly nisy tao zany de zao manala n'iny embouteillage miakatra iny de lany eo ambony eo. Ho an'i Jesosy nefa mivoninahitra ndry zany tantara io commentaire ny video tonga de nivonina ifady amina forcé zay mivady satria tsisy hoanina tsony. Za amin'io amin'ny maharelana de tataina hoe ho lany ty gazoaly ty. Isorana n'Andriamanitra fa tsy de hisy embouteillage andro sabotsy rehefa amin'io. Tafakana tery ambony carrière de vao midina kely vidina kely de vonoina point mort na ampianaram-pampanay anay zany point mort tobile efa mba moderna fa tono point mort hoe. Voninahitra an'Andriamanitra ny sisika na de teo aza ny sakatsakana voalohany tany fanakatsakana ibokina kely sola aloha fa zao tsy maninona lasany ny vola fa nafotsika tsy lasany no an'i Jesosy. Ny etaetatsika tsy lasany iny lehilahy iny ny vola ny lasany fa ny etaetatsika an'Andriamanitra tsy afaka nalainy lasa nandeha. Tonga somatsara tany, tonga somatsara fahagagana niditra tao tokotan'le fiangonana tsisy malala reo olo reo atao bile folany gazoaly. Tonga soa tena tonga soa tokoa aloha misaotra anareo fa tena raha mba fantatrareo mantsy fa zay tsy tonga soa tsy lany gazoaly. Ry havana nefa tonga tao anaty fotoam-bavaka reo am'izay feno olona niditra tao feno olona mitomany an-dranomaso miakohaka mivavaka ao anaty ira fiderana nahita olona be deaibe mikohaka mivavaka. Nanomboka teo de ohatran'ny gaga hoe ohatran mbola tsy fahita reto de mba nanomboka nandovalikako de mbola mijerijery ny olona fa rehefa resy lahatra fa tsisy raha mijery anao ny olona fa samy mivavaka ho an'ny tena de nanomboka mivavaka ihany koa. Ozy am'izay ny olona hoe mipitarika fotoana de miaraba anareo rehetrarehetra natratra an'izao andro sabatany Jehova izao teo voagaga sabata hoana fa izao tsy de nampaninina fa mbola tsy zany aloha ny masaka tao an-tsaina fa ny hositrana ny tsahatra amin'ny mitsidrary havana malala. Halleloia. De nanomboka ny vavaka de nanomboka nahita tsirony ary tadidiko mihitsy ny toriteny voalohany enone tam'izay toriteny resaka carburant hoe nisy pastera zany nandeha tamin'ny tomobiliny andehoany amin'ny toerana anankiray de mandalo tany efitra fa ny fomba tsy takatry ny sainy tao ampovoan'ny dezera teo lany gazoaly. Zay le toriteny resaka finoana le toriteny tam'izay de mitantara le mpanompon'Andriamanitra de le mpanompon'Andriamanitra io tsy nananapatsy rano amin'ny bidon izy rano mangatsika hosotronany amin'ny tany efitra eny lany gazoaly izy rery. Zao ny vavaka ny tenen'i Jesosy ainao ny nanova rano lasa divay zahako amin'ny anaranao no anononako fa ity rano amin'ny bidon ty mivadika gazoaly to de nararana anaty réservoir ny rano amin'ny bidon amin'ny finoana ny velominy ny tomobile to de velona. Mba itsika mahay mekanika ve zany hoe tomobile diesel mandeha gazoaly rarahana rano motera maty zany tsy velona tsony zany tomobile zany fa velona le tomobile lasa izy tonga tany amin'ny toerana nalehany. Ay le rano rehefa nivavahana lasa gazoaly. Tena to de nety be tamiko mihitsy le toriteny satria ohatrany hoe sur mesure taminay mivady fa fijery zay mivady hoe tsika misy zany ny tomobile tsika okongely lany gazoaly le fa indraindray tsy rano nivadika gazoaly fa
fa gazoalina miteraka gazoalina atao anatiny tao ihany aleloia tonga ry havana de voakasika zay hoe tena ho atondray amin'ny heriny fotrany tena ohatra za mihitsy zany resahany zany a tomobily ko ivilanao mihitsy zany tsisy gazoalina zany a manana finoana izy le mpanompon'Andriamanitra fa tsy lany aleloia miala teo zay mivady fampitatana ndao fa tsy lany ty mbola tonga ny tany anala mahitsy ny tomobily mbola tonga ako tany akatso mbola tonga ako tany verina tany amin'ny météo mbola tonga ako tany anala mahitsy tany avao nahita vola naka gazoalina tsy lany gazoalina tomobile tsy lany gazoalina tomobile tsy mety lany gazoalina nefa tomobile mihinan gazoalina zany fa teneniko anao ary avana nanomboka teo 40 taona lasa ohatr'izao nanomboka nakatsirony nakamamy anjany mekohaka amin'ny andro sabata izany zay mivary ny zavanafinaritra dia zao ny trosa mbola tsy afaka ny trosa mbola tsy afaka fa ny fiadanam-po nidina ny finoana nanomboka ny tombo miala tao anatiko zany za te amony teny zany miala tao anatinay zany kivo zany ny tena marina ity vehivavy ity rehefa nikasika an' Jesosy to dia nitsahatra le raha fa nanomboka teo ny rano nitsahatra fa nanomboka teo ty vehivavy ty mety mbola tsy tonga dia natanjaka azonareo 12 taona nitsidra zany na nitarehanao ary mbola fotsyatsatra ianao mbola faible fa volazan'ny tenin'Andriamanitra fa ile vehivavy niala teo a hoy Jesosy anaka ny finoana nasitranao mandeha amin'ny somatsara niala teo vehivavy io tsy mbola natanjaka be kory izy fa nanomboka teo fotsiny izy tsy nafoy an' Jesosy tsony nitsahatra ny raha za resy lahatra fa ny fotoana nidiranay mivady ny tanina sabata voalohany mba nitsahatra koa ny hémorragie teo amin'ny fiainanay satria nanomboka tsy nidira trosa vaovao tsony zay ny trosa efa teo mbola tsy afaka fa nanomboka teo nisy hémorragie mijanona nisy raha tsy jatsony ny fiainanay fa nataonay taty ariana mandraky tiany androany mitaiza tena sisa aleloia ny sabata manaraka an'iny manomboka mamerina aleloia ny raha very manomboka mamerina ny fahasalamana ary volazan'ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra dia fahasalamana ho an'ny nofontsika rehetrarehetra zay hitanao mitandra sabata io tsy misy hémorragie intsony ny fiainana fa mitazona fahasalamana tsy te hiverina hitsidrantsony e tsaroko le tenin'Andriamanitra any amin'ny Daniela 7 andiny 12 ny tenin'Andriamanitra aza matahotra ary Daniel aleloia aza matahotra ary Daniela 7 andiny 12 dia hoy izy tamiko aza matahotra ary Daniel fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao alala sy ampahory ny teninao teo anatrehan'Andriamanitra dia reko ny teninao ary no ny teninao dia avy ahy za resy lahatra fa ny andro voalohany nidirana hitamina sabata iny tsahatra ny hémorragie amin'ny anaran'i Jesosy raha androany koa ianao anatina hémorragie ny fiainanao anatina tena ianao le mitsidra mihitsy amin'izao fotoan'izao ny fiainanao reraka ianao firitaona zay reraka ianao za tena miteny anao androany matoa zay 40 taona androany ny tandrinandro sabata mbola hitanao eto hatramin'itiny androany zay zao dia te olona tsy mijanona amina zavatra tsy mahafinaritra zany tsy andany andro sy hijanona amina zavatra tsy mahasoa ry havana fa matoa zay mbola mijanona eto dia hoe fomba fiteny hoe tsika tsy manolo ekipa mandresy zany iny any anoloantsika ekipa mandresy fantatritsika fa tsara ve dia ilantsika 40 taona androany ary mbola ho amin'ny fotoana mbola tsy tonga Jesosy ankalaza ny 20 taona ny 30 taona ny 40 taona ny 50 taona raha mbola velonaina ka mbola tsy tonga Jesosy dia teny aminao androany misy hémorragie mila ajanona io fiainanao io
misy hémorragie tena mila janona io fiainanao io rehavako malalako any aminao ny fanapa-kevitra aza manaiky akivin'ny olona aza manaiky tenen'ny olona tsy possible io aza mikivy raha ohatra mila mamaky vahoaka ianao mila mamaky ranomasina ianao mila mamaky abakabaka ianao mila mamaky rindrina ianao araka ny totentsika mary ny zava-dehibe aminao mitsahatra ny hémorragie ny zava-dehibe aminao mitsahatra ny aretina ny zava-dehibe aminao mitsahatra ny fahasimbana tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata androany raha ho raisinao zany dia tena teneniko anao fa ity andro androany ity ny andro sabata dia fanasitranana ikasika an'i Jesosy anenao ikasika ny sombin-damban'i Jesosy anenao manomboka eto dia mitsahatra ny raha mandeha mitsahatra ny fahalotona manomboka eto tonga dia hitsahatra zany ny andronao sisa rehetra amerian'Andriamanitra ny ainao sisa hitezan'Andriamanitra ny fahasalamanao ara-panahy ara-nofo hitezan'Andriamanitra ny ara-bolanao ny ara-pahasalamanao ny ara-tsosialinao ny ara-rehetrarehetra ny fiainanao aza miala itsony tsy haiko ianareo izay miaraka aminay to firy taona firy volana firy herinandro zay no mba nitandremanao an'izany hoe andro sabata zay natany amin'ny toeran-kafana niaraka taminay teto ahoana mba fahatsapanao ny fiainanao hatramin'ny nitandremanao an'izany sabata hatramin'ny nikasihanao an'izany lamban'ilay tompony sabata izany tsy henonao tena nitsahatra be ary ndotsika anao taka an'ilay vehivavy iza ozy Jesosy tsy hoe iza fa tsy fantatro fo Jesosy hoe fantatro fa mitenena aza menatra ambarao zay nataon'ny tompo tamin'ny fiainanao dia mba anjaranao zao anjarako hoe za tokoko le nikasika teo amin'ny tahotra sy ny ovitra za Jesosy le nikasika teo fiainako nge Jesosy talohany zao tena ohatra zao hoe fa raha nge Jesosy raha tsy teto anao tena taiza monina lehako alleloia mitahin'ny tompony antsika rehetrarehetra mitenena ambarao zay nataon'ny tompo taminao fa raha tsy teny moa tsika ahoana amin'ny afantaran'ny olona fa tsara betsaka ny olona matahotra n'izany andro sabata izany betsaka ny olona ny manana heritreritra hafa mieritreritra n'izany andro sabata izany ary mahavarina tokoa satria izany olona potehana ny mpanompo sampo dia mitandry n'andro sabata koa ny mpanompo sampo tsy mihina kisoa ihany koa natao reny mba hahatonga ny olona isavorovoro fa za miteny anao androany Jesosy Kristy ilay tompony sabata irariko mba hoenao io koa neny ralatojony a folo volana neny marina ty anahy telo taona sy tapany neny tojo halleloia mety misy eto reto a olona zay vo hiatrika an'izany raha nareo mba mangetaheta hiatrika an'izany hoe hitsahatra anokana fotoana mandeha fa SMP amiko dia raha pitso maraintsika mandeha fotoam-bavaka izy mirahalahy manomboka amin'ny sivy commencement kira sy famitinana toro-teny dia aoriana zay manomboka amin'ny folo sasany amin'ny raiky mbe folo latsaka eo milance zoom dia ato anatin'ny zoom isika hivavaka hiekoaka hideran'Andriamanitra hiantsoan'Andriamanitra iona hatsapan'izany fanatrehan'Andriamanitra izany mba manasanao mba hikote an'izany andramoka izao dia ho hitanao manasanao manokana lapitso manomboka amin'ny raiky ambe folo tsika hitra anaty commencement tapitra zany amin'ny ray ora sasany dia mianatra ny miditra amin'ny sekoly sabata ho an'ny ankizy dia amin'ny roa sasany tsika manomboka amin'ny eto indray ao anaty live alleloia fotoam-bavaka tsy tory-teny sabata raha pitso manomboka amin'ny roa sasany miaraka amin'ny anki radio hotahiny tompany tsika rehetrarehetra heritaona ratsika zay endra nampavimaheny soa alleloia enina ambe folo taona androany nitandremanay sabata anakiroa ngambany raha be indrindra telo no tsy nitandremanay azay andro sabata zay tao anatin'izay enitolazay ary tadidinay mandraky tiany androany zany fotoana mba niratenay tsy nitandrina sabata zany fa tena nangidy teo amin'ny fiainanay satria tsapanay mihitsy hoe le hery azo nisy hery ny ala ndray koa ary avana malalo ateteny aminao androany te hanomboka fiainana vaovao ve ianao kasio Jesosy kasio Jesosy misy occasion mandalo eo anoloanao
en ligne ihany izy ity fa mampafantatra anao androandry fa io sabata andro sabata io revana tsy andro fotsiny io fa fiainana io tantaram-pitiavana io fotoana mahafinaritra io fotoana mafana fotoana mamy. Alleluia. Mety hémorragie hita maso ny hémorragie anao mivoaka mitsitra fa misy koa ny hémorragie interne avy tena ratsy be io any hoe misy hémorragie ny anatin'ny io fa tsy mivoaka le raha io koa ratsy be io. Ny antivavy ty hita maso fa mety misy koetony misy tratrany hémorragie interne misy ratrapoany anatinao mety misy zavatra ny anatinao any maharary anao efa tena mikika anao zany zavatra zany mila tsahatra koa zany driavana hain' Jesosy manatsahatra an'io any aminao ny fanafody any am' Jesosy ny fanafody fa any aminao ny lakle dia zao ianao hikasika azy dia rehefa hikasika azy ianao dia izy anasitrana anao izy anome anao ny heriny anasitrana anao 3 taona zay rana bavy Soameva faly be zay niaraka tamin'ny Soameva 3 taona niaraka tamin'ny Marina Tiana 2 taona latsaka niaraka tamin'ny folovolana niaraka tamin'ny Mahenso 2 taona latsaka niaraka tamin'ny Toditsy 3 taona sy tapany anampy an'izany rentsika rapitso 3 taona sy efaborana onony ny Erika sotra anareo za miny fa matonareo mbola eo dia natsapa ianareo batitsika koa le toroleto mba hatsapan'izany dia manasa azy ireo tsika hotahiny tompany etsika leriny dia ataotsika ty anisan'ny hira tena mba nakasika ny foko rehefa nanomboka tonga tamin'izany fitombavaka izany dia tena vao nandeha ty eritrereto dia nitomany tamin'izany aive atao aty zany izy zany efa henoko teny ambony radio ihany zany taloha eritaona tsy ray volana hony Rodriguez enim-bolana hony ny ana maheno sotra Jesosy rotaona sasany teo ny mani maharitatra amin'ny farany hotahiny tompany etsika rehetrarehetra dia ataotsika tiry tya dia hivavaka avy hatranytsika ao aorianan'izany mahereza daholo tahiny tompo Anifutaki fautaku Nikala unambayalaku Tuku wekeku tukiza Amakana Tuku wekeku tukiza Iti amsuna Nyangavi nitala Anifutaki fautaku Nikala unambayalaku Tumpu wecheriku sukiza Anakana Tansi fauta tuakuni Tani fiala kurecha Difuredi Ori tukuo Sinafula Yusufu Pautana Yana para Sakupela tumisala sala Sifuna unataka kakaitumani Kanikina Bautina Kana mufana wachanya chani Tena faila tifungu famana manao Efitia sinafuni Kana mura tusimahai Kana silusa sijama na wasalanganga Ifavela kakiza Anakana Tumpu wecheriku tukiza Iti amsuna Nyangavi nikala Tanifuta jini fautaku Nikala unambayalaku Tumpu wecheriku tukiza Echeriku tukiza Echeriku tukiza Alleluia.
Sotra Jesosy. Ndao raha antsika vavaka izany izy zany ry havanana. Ndao raha antsika vavaka izany izy zany satria tena hoe tokony amainina, tokony mba hakasika ny lamban'i Jesosy koa ianao androany ary mba ho sitrana. Mendrika fanasitranana io fiainanao io hoe, mendrika hatsahatra io hémorragie mitady kiky sy mitady hanimba ny fiainanao iravana mana. Ivavaka manokanao anao amin'ity androany ity mba ho voakasika ny ianao, mba hakasika ny sombon-damban'i Jesosy any ianao, dia hitsahatra ny fampahoriana, hitsahatra ny fijaliana, hitsahatra ny hémorragie amin'ny endriny rehetra ry havana malala. Mendrika fiainana vaovao ianao, mendrika fiainana mahafinaritra ianao, hanomboka ny fiainanao, hanomboka fiainana ianao raha manaiky ny antsony androany, hanomboka fiainana ianao raha manaiky ny antsony Jesosy amin'ity androany ity. Misotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoana, misotrany amin'ny teny, misotrany amin'ny zavatra rehetra. Misotra fa tena tsapanay fa niteny taminay teto ianao, nampahery ny tsirairay avy izay tokantrano isambatan'olona ianao. Ary izay manokana Jesosy tena mahatsiaro hoe sambatra sy faly zay manana anao. Misotra fa mba najanonao koa ny fitsindrahanay Jesosy, mba najanonao sy natsahatra koa ny hémorragie teo amin'ny fiainanay Jesosy, nosoloanao fiainam-baovao. Tena naloto izay, tena ratsy izay, voapetipetina izay, fa mba narovanao, natsahatrao zany, dia indro nomenao fiainam-baovao. Sotra Jesosy. Dia raina ny anaranao, kalazaina ny anaranao. Lehibe ianao Andriamanitra, ary anompanao mandrakizay zay. Tsy andro iray izay ahatongavan'ity androandroany ity Jehovah Andriamanitra, mba hiankofanay eo anatrehan'ny voninahitrao, mba hisehoanay eo anatrehanao Jehovah Andriamanitra amin'ny fiaingona masina. Dia indro atolotray ny lohalikay hikohaka eo anoloanao, ny tananay hisandatra ho anao, ny molotray hideranao ary ny fonay ravoravo aminao Jehovah Andriamanitra, hiondrika manoloana an'ilay voninahitra lehibe. Diboko ny hafaliana mieritreritra hoe miditra amin'izao andro fitsarana izao Jehovah Andriamanitra. Mitandrina lalàna izay fa tena mitandrina zany amin'ny fifaliana lehibe Andriamanitra. Fifaliana ho anay ny tonga mba isan'ny natsoana hiara hitandrina sabata amin'ny ao an-danitra. Ao an-danitra koa ry havana ny anjery sy ny olo-masina rehetra mitandrina sabata mitsahatra. Andokontsika mba hitsahatra, fa tena sitrapon'Andriamanitra izany, ary tena azahoana fahasoavana andehanantsika ny an-danitra ihany koa. Sotra Jesosy. Voninahitra ho anao misotra tamin'ny teny, fa avy aminao ny teny, ary avy aminao ny fotoana misotra fa tsy tapaka ny connexion Andriamanitra, afaka ny toriteny zay no fahasoavanao ihany. Ka sitraka Jesosy. Dia vorisiny Satana fosafatitra amin'ny raha maherin' Jesosy Kristy tompon'ny sabata tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray tamin'izany teny izay nitidina teto azy. Fa ny vozana fafy rehetra dia amoavy zato eny, avelopolo eny, tsy manam-pataperana, amokatra anatin'ny fiainanay tsirairay avy ho zava-panahy. Sotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, dia atao panosika zoko felina rakoto ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo zoko felina rakoto. Tay tompo pastera dia ikaretraretra ivavaka tsika ho an'ny firenena. Isaoranay ianao Andriamanitra raha mbola tanteraka soamatsara teto ny fotoam-bavaka izay nataonay. Mety izay Andriamanitra fa ny voa rehetra izay nafaky ny mpanomponao teto dia ho arovanao tanteraka, indrindra ny teny izay notoriana Andriamanitra, fa tena teny ampitombony finoanay, ny teniny tahaka anay vehivavy nitrahadra Jesosy ny finoanay tsirairay avy. Izany mba angatahanay aminao Jesosy malala androany, ka dia mba amoro avy zato eny ao anatin'ny tsirairay avy anie izany teny izany Jesosy,
tena hoe tehiriza Andriamanitra ny mpiainy mba tsy ho mpiainy fotsiny ihany fa ho mpakatony teny, satria ny teninao dia fiainana, ny teninao dia fahasalamana ho an'ny mofo rehetra, ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy, ary ny teninao dia mampahery, ny teninao dia manasitrana Jesosy ka dia makasitraka anao izay rainay tsara indrindra na amin'izany nanomezanao an'izany teny izany tamin'ity alina ity, ary dia mbola mangataka aminao izay Jesosy mba mangataka famelan-keloko aminao izay Jesosy mba azonay mitondra mibavaka indray ny malagasy rehetra ny amin'ity alina ity. Dia mangataka famelan-keloko izay Jesosy ny amin'ny mpiray tanindrazana aminay noho ny eloka rehetra sy ny adalàna ary ny fisainany ratsy vitanay Jesosy, mandra foray malalo ary aoka ho vita fihavanana aminao indray ny malagasy rehetra Jesosy mba ho sambatra ny firenenay fa araka ny teninao Jesosy dia hoe raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako no avy an'etsy tena hiala amin'ny ratsy fanaony ka hivavaka dia mino sady matoky izahay fa anasitrana amin'ny taninay ianao Jehova mila amin'izany Madagasikara Jesosy amin'izao fotoana izao, satria ny teninao dia marina, ny teninao dia velona sy mahery Andriamanitra, ny teninao dia eny sy amena. Manarinteny izahay raha eo fa hiaina ny famindram-ponao mba ho sambatra ny firenenay, mba ho ambina ny Madagasikara malalanay Jesosy satria ny teninao koa Jesosy fa hoe sambatra izay voavelany eniny sady voasarina ho fahotana, mba ho tanteraka ho an'ny malagasy rehetra ny izany teninao izany Jesosy satria amin'izao fotoana izao ao Jesosy ireo miady amin'ny aretina, ao ny tsy manana fahafahana Jesosy hiatrehana ny fitsaboana raha misy ny marary, ao koa Jesosy amin'izao fotoana izao tsy mihinana sakafo ara-pahasalamana sy ara-dalàna, ao koa Jesosy ireo sahirana ara-bola tsy manana na dia ny trano hipetrahana aza Jesosy malala, ka ao koa Jesosy ny tsy mahita asa voatery mangalatra Jesosy misy loky ny namana ary mandainga Jesosy malala, ao ireo izay mandry tsy lavoloa noho ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao Jesosy, ao koa ireo izay miady noho ny tsy rariny eny amin'ny fitsarana tompo, ao ireo tokantrano maro mikorotana misaraka mifamono, ao ireo izay marary miady amin'ny fahafatesana, ao ireo izay hiara-ny herisetra. Tompo-Andriamanitra io vonjeo araka amin'ny famindram-ponao reny Andriamanitra ary aza misy na dia iray aza ho very, satria tsy misy tena ho very na dia iray fa tanterao ny teninao Jesosy manao hoe ho salama sy ambinany tahaka ny nanambinana ny fanahana. Matoky sy mino an'izany teninao izany izay Andriamanitra satria ny teninao dia marina ka dia inonay izany Jesosy malala, isaoranay ianao ka raha hisaraka eto izay Jesosy ny amin'ity alina ity dia mangataka ny fanamasinao izay andrakitra ny isa-tokantrano tsy tsirairay avy izay nandray izao tenin'Andriamanitra izao, fanamasinao anie Jesosy ho ane tokantrano tsirairay avy, anome toromaso mamy tsirairay avy ary amohany izy renindray raha tonga ny maraina vaovao azony mbola midera sy manome voninahitra ny anaranao, voninahitra dia ho anao irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Fianarantsoa tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny tamintsika teto izay. Dia Andriamanitra manankarabasarany maro fitianao zoko Fianarantsoa tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao dia mitombotsy dia mitombo fahasoavana dia tahiny Jesosy. Misaotra anao rehetra nandray anjara teto, misaotra anao rehetra koa tonga fa bezay araka taminareo raha tsy tetinao hoe dia nangingina rehetra teto izay. Raha mitsika amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo velana soamantsara taontsika dia raha-pitso antsika dia efa eo reto amin'ny sivy maraina miaraka amin'ny rahalahy sy rahalahy Jonathan avy any avatsy Alemaina amin'ny vavaka amin'ny commencement kira sy famitinana ny toriteny amitina ny toriteny andrisan'herinandro rahalahy mitondra fotoam-bavaka amintsika vao maraina rahalahy Jonathan. Aorianan'izay dia miditra anaty Zoom isika manao commencement ary rehefa vita kosa izay dia amin'ny rora sasany mbola manasana indray amin'ny live fotoam-bavaka sy ny toriteny izay ohatra antsika isaka ny sabata miaraka amin'ny akira radio. Tahiny tompo daholo ary mahereza daholo Jesosy ane omantsika tsirairay avy akiradio.com
radio445.com ahafahanao mihaino minjapeo akiradio mandeha andro amanalina izy io misy toloterezaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra amin'ny fito arivo samita iny tompo a mahereza daholo a amen